Alleluia. Dia tahiny tompo tao indray tsika tsirairay avy amin'ny fifaliana lehibe indray no rabanantsika tsirairay avy izay tratrantsika eto androany tonga indray ao anatin'izao fandarantsika vavaka fihembenana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny Aki radio ny mpikambana anatin'ny vavaka fihembenana dia indrindra ny groupe izay maresy izay miaraka aminay isan'andro manatotosa miara-miasa mahatateraka an'izao fandarana izay arahanao isan'andro latsinainy hatramin'ny zoma izay arahanao eo amin'ny adiny iray sasany mahery eo dia ho tahiny tompony antsika rehetra tonga soa ianao tena manonona anao ny fiadanan'ny tompo raha androany vao tonga dia teteny aminao hoe resy lahatra zato isan-jato fa tsy kisendrasendra akory ny ahatongavanao teto ianao mety mieritreritra hoe sendra mba tafatotina teto ny masonao ny jery tao anatin'ny Facebook fa za mino efa voalahatra Andriamanitra efa ela misy zavatra tian'Andriamanitra ho ampitaina aminao amin'ny tena atika dia maharita kely ary androany koa moa raha androany vao tonga eto dia mino aho fa mety manan-javatra mba irina angatahana amin'Andriamanitra ianao ary eto dia rehefa talata ohatr'izao sady lazaina ihany koa tsika rehetrarehetra dia fotoana spesialina eto androany satria fitondranam-bavaka ka tsika rehetrarehetra dia afaka mangatabavaka zao dia efa afaka alefanareo ny fangataham-bavaka ao amin'ny messengerako rado Aki radio iny hitanareo amin'ny commentaire manoratra iny dia ao ny alefanao ny ino dizy ity ny fangataham-bavaka fa tsy ao anatin'ity compte andramoka izao page ity akory na ny amampionana na ny amin'ny fity fa ato amiko tsy any amin'ny Aki radio ihany koa fa ato amin'ny compte rado Aki radio dia fasanao ny fangataham-bavaka zay fa dia tonga soa dia maharitatra amin'ny farany raha Baba Marizo no hitako niditra voalohany teto androany tahiny tompo manokana ianao raha Baba Marizo ary ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny ankonanao ho didin'Andriamanitra fitahina mahatretrika fahasoavana sy famindrapo ny anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao raha Baba dia ianao sy ny ankonanao sy rehetra mombanao ho kasihan'Andriamanitra raha Baba Marizo tahiny tompo raha Tojo raha Bavy Lina raha Bavy Mami Rodine Marie Eliana Verselina Tsiry Amboaramiel mialatsy fa miazakazaka be ilay anarana dia resy toloko aingana Koda Leoni Bert Sava Sandola ao ihany koa i Verselina Tina Rakoto Arzaka Tsiry Amboaramiel Angela Io Itody Raoniso Kada Kamalala Sandra Akona Angela Io Rolianisha Bert Sava be Sandola Nirina Emi Manambotso Nambintso Makrina Mami Bert Sava Kodre Kamaradin'i Jesosy Erika Raka Kodenela Yantra Burle dia ao ihany koa Kodenela dia tahiny tompo Nael Tina Rakoto Arzaka dia Jenila Ina zany androany vitako teto dia tonga soa ianao maharitatra amin'ny farany Yaingo Dirina Andrena Solo Ajaska Patitsy Andrina Suzelle Marizo efa nitenena voalohany teo ohatry ny elabe raha voalatsinainy mihitsy ny tsisy ny fandarana tojo dia ohatry ny elabe satria efa tsy misy sika ny sabata alina sy ny lahady alina dia ohatry ny elabe tokoa fa dia tonga eto indray aloha tsika ary misaotra antsika ihany koa amin'ny atao hoe compréhension rehefa tsisy fandarana ohatr'ireny fa omaly dia nisy ny zavatra izay tsy azo ny ialana asan'Andriamanitra daholo moa zany dia nampandeferana kely ny fandarantsika omaly tahiny tompo raha Bavy Soameva Felana Rakoto Andrina Suzelle Mampionina Faly Raheritovo tonga soa Razana Monika tonga soa Niana Mahiny soa dia tonga soa ihany koa Zinata Oda Kodenela tonga soa i Fleur Sandola Fity Zanary ambony Valera
izy koa eo a de fity evantinoko teo de mama mivalitina alleloia tonga so daholy iama isika rehetrarehetra izay hitratrano eto am'ty androany ity de ny fiadanan'Andriamanitra ny ameno atsika tsirairay avy de maharetatra amin'ny farany sao de fampakalefanareo alefa azo teny zao ny fangataham-bavaka satria raha vao taratara izy rehefa aveo de mety sanatria tsy voavaky ny mampiony refa mizara roa moa ny fotoanantsika androany ka ny fotoanantsika voalohany de vavaka fiambenana tahaka ny rahanao isan'andro ary ny tapany faharoa de fitondranam-bavaka atsika rehetrarehetra izay mangata-bavaka ka de tahiny tompo ary isika rehetrarehetra andao moa ny ekipa raiky amitsika eto de ranabavitsika Roline vavaka fanombohana ranabavitsika razana Monika kosa nitondra ny tenin'Andriamanitra za moa eto miaraka aminareo ihany mamela belatra ny toro-teny tahaka ny mahazatra ko de tahiny tompo ary isika rehetrarehetra hitravantrantsika amin'ny vavaka aloha fanombohana ametrantsika zao fotoana zao eo am-pelatan'Andriamanitra de avetsika sady resadresaka no hiaino hira ihany koa ka de ampanositsika ranabavitsika Rolie Anisa avy any Allemagne izy no hitondratsika anaty vavaka fanombohana am'ty androany ity tahiny tompo ranabavy Rolie anao ny fitenenana fanombohana fotoana vavaka fiangonana androany Tompo Andriamanitra Jehova Ray Mahery Rain'i Jesosy Kristy ianao amin'izao fotoana izao de miara-mivavaka eto indray izahay hiara hiaino ny teninao izay ambaran'ny mpanomponao Tompo ianao no anosotry ny teny ao am-bavan'izany mpanompo izany ary ianao koa no androtsaka ny fanahy masinao aminay rehetra izay vory eto iny Tompo ny asan'ny Satana sy ny asan'ny devoly rehetra izay anelingelinay amin'izao alina izao de apetrakay eo ambanin'ny fifehezanao Tompo satria ianao ilay tompo lehibe ianao no mahalala eo ambony tsirairay avy ka apetrakay eo am-pelatananao izany rehetra izany iny Jesosy malalomo de faly tokoa zahay androany raha andreny teninao ka hivory eto anio de tena omeo ny fahamasinanao zahay fanahy masinao ane hirotsaka aminay tsirairay avy ary tsy ahazo izany zahay fa samy azo izany fanahy masinao zany amin'ny herinao lehibe mamindrafo aminay ianao Jehova no ny ratsy rehetra izay vitanay Tompo mpanota tsy mendrika hiantso ny anaranao zahay nefa ianao tsy avy hiantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka ko indro mibebaka sy mitalao eto aminao zahay raha andreny teninao de ianao no apiditra izany ao am-ponay tsirairay avy iny Jehova ireo izay rehetra izay mbola tonga eto anio anatrika izao fantarana izao de ianao no hitantana ny diany tantana izy Jehova ho tonga soamatsara hiaino ny teninao iny tsy avelanay ianao Jehova raha tsy azonay tanteraka satria ianao dia mpamela heloka sy mpamindra fo ka mamindra fo aminay zanak'olombelona manantena sy mino anao zahay indrindra fa ianao Jesosy tompo rehefa ho tonga eo amin'ny rao an-lanitra dia ianao no hamonjy anay ka hifampitantana izahay ao amin'ny rao an-lanitra eo akaikinao sy eo kafanandray indray eo mamelany helokay izay rehetra iriny fonay dia apetraka eo am-pelatananao fantatray f'Andriamanitra tsy mandainga ianao f'Andriamanitra mpilaza ny marina ary tsy mba hamitaka anay ianao ka anome anay izay rehetra iriny fonay indrindra fa ny fahamasinana avy amin'ny fanahy masinao izany mampangetahetanay anio matoa zahay tonga eto omeo ny fanahy masinao zahay hanana ny fahamarinana hanana ny fahatokisana hanana izany atao hoe fahendrena izany Tompo mamelany helokay Tompo satria ianao dia tompo lehibe mpamindra fo eny miandrandranao
mazava zahay. Eny, tianay ianao ary zay ko tianao. Mangetahetanao ny fonay. Vokiso ny teninao zahay androany. Satria ho ianao hoe izay mangetaheta dia omenao ny ranonaina. Ka azo ny ranonaina avy any aminao zahay Jesosy. Satria mangetaheta izany zahay. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo, mangatahana izany rehetra izany. Dia raina ianao Jesosy. Dia raina ianao fanamasino. Alleluia. Saotra Tompo. Amen. Alleluia. Soratsika andranam-bavitsika izay nitondratsika tao anatin'izany vavaka fanombohana izany. Dia Andriamanitra ny malifitianao ranam-bavy Roly misaotra satria eo ny adidina manandraikitra amin'ny marem-pianakaviana ny asa mandraraha amin'ny fiainana nefa dia mbola tsy nataonao ambanin-javatra fa dia tonga teto ianao nitondra ny anjara asanao ny anjara fandraisana anjaranao dia hotahin'Andriamanitra ny ianao ary Andriamanitra ny amalifitia amin'izany asa lehibe natao izany. Mamy ny vavaka dia Andriamanitra koa ny androtsaka aminao fahasoavana mamy mihoatra lavitra aminao izany. Eny ravana malala ndao antsika no hira anankiray izay rariny loatra raha ataontsika amin'ity andro manjombona ao Madagasikara. Isika vao mifankahitaka afaka mifampahireto ary ankehitriny dia miondrika fandanan-dramoka izao dia miondrika sy mampahery ny mpiray tanindrazana izay namoy havana naratra very fananana tamin'ny alalan'ny tranonrodana sy ny zavatra maro izay mety hitranga tao anatin'ny vona izay nitranga dia mampahery ny malagasy tsika. Ary ny teny moa hoe mivavaka ho an'ny Madagasikara ataoko angamba fa mivavaka ho an'ny Madagasikara foana tsika. Isan'andro tsika tao anatin'izay efa taona zany zao efa taona amin'ity 2022 tsika no manao an'izao vavaka fiambenana izao. Tsy nisy andro ray tsy mivavahantsika ho an'ny Madagasikara dia ny mivavaka foantsika tsy enjehan'ny eritreritsika ary tsy hoe mieritreritsika misy adintsika ny mitondra mivavaka ny firenena fa tena mitondra mivavaka ny firenena foantsika ny zavatra momitranga ary ity ny zavatra mba tena tonga tao anatin'ny saiko ary resahanay mivady rehefa mahita ny zavatra mitranga dia mampalahelo tokoa. Dia rehefa mahita an'ilay olona miteny hoe Jesosy eo vonjeo zahay tahio zahay andao reto tsika hivavaka andao reto tsika hibebaka dia mahafinaritra any mahita ny olona hoe te hibebaka fa ny zao ange ry havana malala ny zavatra tsara fantatritsika. Ny fahotana ataontsika androany tsy voatery mivaly amintsika androany fa tsinjaintsika rapitso ny vokatry ny ratsy nataontsika androany. Ka raha androany zany tsika manao ratsy dia tonga ny valiny iny rapitso dia satria efa valin'le ratsy nataontsika maly. Tsy amin'ny andro cyclone ihany nge mila mivavaka tsika. Eo mansy ny olona ndao hanao fotoam-bavaka ndao hira fidy ndao hiantso an'Andriamanitra. Ny etsotsika an'Andriamanitra ho amin'ny cyclone manaraka dia zao mbola mahitany zao tsika ohatra no mivavaka sy manao ny marina. Alleluia. Fa tsy andry rano miakatra tsika vao hitady an'Andriamanitra. Ary izany foana no mampalahelo kely eo amintsika Madagasikara hoe be loatra ny mpifaniratsirana an'Andriamanitra ao za revana tena resy lahatra 100 isan-jato an'ity zavatra teneko ity fa tena miteny amin'ny malagasy Andriamanitra amin'izao fotoana izao ary tsy miteny amina fahalemem-panahy, tsy miteny amin'ny fitiavana fa tena miteny amin'ny alalan'ny afo amin'ny alalan'ny rano amin'ny alalan'ny varatra. Tena miteniteny mihitsy midina nge zao afo zao revana malala tsy afo miredareda be hitatsika talolohan'izao ratondra-drano zao tsisy tsy may
tonga reny tondra-drano miotsaka ny tany ny eny ambony tsy miadana ny aty ambany rendrika ny manan-karena potika ny fananana ny mahantra ianjerany ny fananany mpanan-karena tsisy fiainana satria nahoana tsy mba mangetaetany zany hoe ian'ny tenin'Andriamanitra ny malagasy fa raha misy an'ireny olona sarim-bavy be tebe nge tao anaty fotoana fory avana lehilahy de manao make-up eo anao ohatry vehivavy de eo 4000 vues eo daholo ary kristianina daholo reny olona miteny eny manao nakindry tiako be akindry nefa lehilahy kristianina daholo nge reny raha mpanompo sampy daholo reny de afy zay fa kristianina milaza ny tena fa kristianina daholo mandrisika ny olona tsika kristianina ihany misy olona maniatsiran'Andriamanitra de ataotsika zadoro ataotsika zema de miara-meme aminy tsika misy olona zao mijoro mihitsy hoe manohatra an' Jesosy de maniratsira fivavahana de eo daholo meme tsika kristianina daholo anefa ny ankapetsahana mahatezitra an'Andriamanitra nge zany ravany ary za manokana tena teteny hoe tsy sanatria fandatsana fa mba andiny atsika ny aoriana de ndao hianatra mandeha malagasy fa io zavatra io tsy mitrangatranga foana io Madagasikara zany de anisan'ny firenena tena tahin'Andriamanitra tsy mba tratran'zany hoe ady atrano zany tsy mba tratran'ireny hoe tena catastrophe tena naturel ohatran'izao zany fa zao ny zava-misy tsy hitako zay tsy mitranga de ilamina ndray zao hoe jerinareo tsara tsika zao tamin'ny 2020 betsaka ny hoe matin'le aretina tany Madagasikara mbola mba tsy araka ny natahorana ny zavatra nitranga fa narovan'Andriamanitra saika isaky ny tokantrano tamin'ireny misy vondrom-bavaka manao cellule de prière daholo misy cellule de prière isaky ny tokantrano mivavaka amin'ny malagasy satria natahotra aretina afaka ny aretina inona natao na iratsiran'Andriamanitra tonga le izy amin'izao fotoana zao eo indray zao tsika de hivavaka de rehefa ilamina indray io anahoana zany mahatonga atsika eto amin'ity fandarana ity na milamina ny ataotsika na tsy milamina na maitany na miakatra ny rano tsika hivavaka foana ny zavatra ataonao an'Andriamanitra androany iarovann'Andriamanitra anao sy ny ankonanao rapitso ary zany mahatonga atsika tsy matahotra zany mahatonga tsy manana ia fa na de isy arivo lavo ary eo anilantsika de hijery maso fotsiny any isika ka de mahay reza mivavaha foana ianao na mety ny atao na tsy mety na misy mivolana na tsisy na milamina ny tany na tsy milamina mivavaha foana fa ny vavaka ataonao androany irovan'Andriamanitra anao tsotratra ny loza rapitso ataotsika ty raha mahafinaritra be ty ho voninahitr'Andriamanitra de hiditra avy hatrany amin'ny tolotensika orinantiry ty iaraka amin'ny nabavitsika anabavitsika Makarina azafady Razana Monika Mariette mitoetsika anatin'ny ten'Andriamanitra androany may reza daholo de tahin'Andriamanitra Madagasikara no tany razako tany mamiko tsy atakariko taono ny poirako sy hamiriko sanatria tsy zao namadikana Tainao fasi uzuna uandauri kasikiaraku sana chitizao nua mutika ampilasaka niranu masuna Tainao fasi uzuna
no manovan'olonao faniponinao no mamparoso ny tany anandafianao da mbola kasiany mitsangany anao atsarao ny taninao ianao manapahefano no tendrenako hitantana ty fireneny ty tanamo zay afafinao fahitsitanao solona ratsy mbola hotsanananao fitahinao fa tsy hotsona hoalaony gasikarako sanatitsitsao no amotika ampelasaka ranomasina ore raha laiko kasy namako mama fazaso amin'ny tany nazanao aza mitsiriritra miany afianao fanazanika tsy menanao oripino namako efa niova fo ndao ivavaka hoany firenena ampizay mifanenjehana sy nitsikeraku mifonayana hoany taninao itainao fatsy hosona hoalaony gasikarako sanatitsitsao no amotika ampelasaka ranomasina ambola velonay anao mananatombonandroko miandranao an'ity fireneny ty efa hanometanana iray sainafo tsy maintsy miovy anao rigasikarako ngamba muziam sy anararosana Tianiba, Yarena no menana. Nainau, Usitaina wanau, Matukia nau, Gasikaraku. Tainau, Fati usuna, Ualauni, Gasikaraku. Sanatitsitsau, Nua mutika, ampelasaka ranomasina. mulaibeulainao hanisy toanao madagasikarako naritazako Pintaina, usuna, Ualauni, Gasikaraku. Sanatitsitsau, Nua mutika, ampelasaka
Alleloia. Soratsika an'Andriamanitra zany hery zany a, ary mampihetsi-po tokoa mihaino an'izany izy zany indray hoe tahaka ny hoe ozina no voahomana ho an'i Madagasikara raha ny zavatra rehetra izay mitranga. Efa nazavaina tamintsika teto foana moa zany any amin'ny Deutéronome fahavalo amby roapolo any, amin'ny mampialasa saina tokoa hoe ny zavatra voalaza any amin'ny Deutéronome fahavalo amby roapolo raha ny firenena malagasy, tsy nisy ambatan'olona ny teneniko fa ny firenena malagasy dia tahaka any amin'ny etapany faharoa izay tsy fitahiana fa ozina no manjaka eo amin'ny fiainan'ny malagasy. Ny ataontsika ry havana dia zao, isika aloha mbola hitondram-bavaka foana, alleloia, vavaka foantsika ho an'ny firenena, vavaka foantsika ho an'ny firenena, ho amin'ny ara-panahin'ny firenetsika, satria na ny ara-panahy ry havana malala dia hita hoe misy zavatra tsy mety. Any Madagasikara zao teneniko anao, efa miditra amin'ireny fomba fatao any amin'ny toeran-kafa maro isan-karazany, dia efa lasa lavitra koa amin'ny resaka fanahy, efa hiankofana sy handoliana zao ny olona any Madagasikara, ny pastera any Madagasikara. Zany rehetra zany mbola mitondra inona daholo zany, mitondra ozina daholo zany, satria Andriamanitra dia niteny fa ny anjely aza ry havana tsy nikoaka teo anatrehan'ny ny anjely aza ry havana tsy nanaiky ny ekofana nefa anjely. Fa zany rehetra zany zavatra fery mahazo an'i Madagasikara daholo. Fa ny mpotsampy miroborobo, voaingana zao nisy an'ilay hoe nisy an'ilay sambo rendrika iny dia mijery an'ilay fanimpotsampy anao nanaovana fanimpotsampy be mihitsy hoe manangatra le maty. Hitanareo zany ny fanimpotsampy verina miroborobo, ny faniratsirana an'Andriamanitra miroborobo, izay mivavaka masirasira. Ry havako malalo, mila anao Madagasikara, mila atsika isam-batan'olona no miova, dia raha tsika rehetra miova dia ataoko fa androso ny Madagasikara. Fa raha ohatra kosa ny olona mbola hitoy haniratsiran'Andriamanitra foana, jereo ianao amin'ny Facebook eo, fa amin'ny Facebook eo vao misy olona mitory amin'ilay soratana ireny, ohatra fotsiny reto misy didin'Andriamanitra, tsy fihinana ny biby maloto ohatra, dia jereo ny commentaire hoe tena mampitomany raha nahay nitomany Andriamanitra dia nitomany nahita ny commentaire ny olona. Fa saingy izao ry havana malala, na dia izany aza ny zava-mitranga, na ny ray firenena niratsiran'Andriamanitra, ianao aza maniratsiran'Andriamanitra. Ny famonjen'Andriamanitra dia isam-batan'olona, isam-batan'olona, fa tsy isa-tokantrano. Misy roa miara-matory ozy ny tenin'Andriamanitra, fa ny ray voavonjy, ny ray tsy voavonjy. Misy roa miara-mitody vary, fa ny ray miakatra, ny ray tafajanana. Tsy isa-tokantrano, tsy isa-piangonana, tsy isa-pokotany, fa isam-batan'olona. Ataovy izay azonao atao, manompoan'Andriamanitra, mitiavan'Andriamanitra, fa izay no ahafahan'Andriamanitra mitaha ny fiainantsika tsirairay avy. Izay no ela fa tsetsatsaritra moa ireny atsipy any ireny, satria manjary lasa ohatran'ny hoe mpiasan'ny urgence Andriamanitra raha vao izany. Efa maratra be niany tsika miditra mandalo ao dia tsaboana dia lasa indray. Fa andao mba ataontsika hoe fiainan'Andriamanitra ry malagasy, ataontsika fiainan'Andriamanitra. Dia hitanareo fa iova io misy firenena anankiray izay feno fampotsampy be mihitsy, tena antitra tsy nisy ohatr'izany, firenena afrikanina izy io, Ouganda. Jereo ny tantaran'i Ouganda, tena hoe firenena mahantra, fa nisy fifohazam-panahy be amin'izay. Fa teneniko anao, na ny vokatra teo amin'ilay tany aza
mangahazo be reny, mangahazo ngeza be, vomanga ngeza vokatra, na ny tany aza lasa namokatra satria maninona Jehova rehefa mita dia mitany aminao manontolo na ny biby fiomponao na ny tany ambolenao tahin'Andriamanitra ary dia mba irarintsika mba isika malagasy rehetra mba hitady an'Andriamanitra amizay hanompo an'Andriamanitra. Zay no ela lasitsika ary efa vonimbonina raha nabavintsika Razana Monika no misy mbola tsy voaravako nefa taminareo dia arabaiko ihany efa narabaiko teo efa voaravako Zina teo Adazo mbola tsy narabaiko teo Tonga Soa dia ao ihany koa zay ihany angamba mbola tsy voaravako teo dia Tonga Soa Zina teo da ndao ary lantinirina ihany koa tahin Jesosy hitra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika dia rehefa tsika miheno eto ao anaty famelabelarana tahin tompo ranabavy Razana Monika anao ny fitenenana. Tahin tompo pastera, tahin tompo atsika rehetrarehetra zay mpanaraka ny vakoka fiambenana dia mbola reso fahazovana ho ary ava malala ny zaran'ny ten'Andriamanitra amintsika eto androany. Ny ten'Andriamanitra izay vakintsika hitantsika amin'ny boky Mateo, Mateo toko fahadimy amby roapolo, andiny faharaiky amby telopolo, farany amin'ny andiny efatra amby telopolo. Mateo 25, 31, 34 mivaky toy izao manarana Jesosy. Ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny, arahiny anjely rehetra dia mipetraka eo ambony seza fiandrianany voninahiny izy. Ary ny firenena rehetra angony na eo anatrehany dia hanavaka azy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ary hametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany izy fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Ary amin'izany ny mpanjaka dia milaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avy ianareo izay nitahiny raiko andovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Amen. Ny soramandry milaza hoe ny hihavian'ny ny Kristy hitsara ny firenena rehetra. Amen. Ny ten'Andriamanitra ry havana milaza hoe raha tonga Jesosy ho avy fotoana ho avy Jesosy amin'ny voninahiny miaraka amin'anjely mipetraka eo ambony seza fiandrianany voninahiny izy. Amin'izay firenena rehetra angoniny eo anatrehany dia eo izy manavaka azy tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Zany hoe ho avy Jesosy hitsara zanak'olombelona, hitsara zao izy, hitsara anao. Ary Jesosy ry havana milaza hoe nandeha izy dia mbola milaza koa izy fa mbola very. Ary zany fotoana zany tsy misy mahalala ny fotoana izay vavian'i Jesosy. Zay mahatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe miambena ianareo fa tsy fantatra reny ora sy fotoana izay havian'ny tomponareo. Za tsy mahafantatra na ombiana Jesosy avy na fiana Jesosy avy, tsy fantatra na zao hariva zao aza azy avy, na rampitso na afaka rampitso na afaka ray vola na afaka ray taona, tsy fantatra, tsy mahalala zany za, tsika tsy mahalala fa ny famantarana namezina antsika zanak'olombelona mba hiafahantsika hagnomana isan'andro, hagnomana. Izy ny ten'Andriamanitra milaza hoe n'andro farany izy ho lasa tia vola be ny olona. Any amparany izy misy andro mahory. Maro ny famantarana izay namezana ny soratany ao anatin'ny Baiboly. Raha jereny amin'ny vanim-potoana izay misy atsika zao tena hoe vanim-potoana tokony fiavian'i Jesosy. Satria efa amin'izay voalaza ao anatin'ny Baiboly ao zao
fa ny fotoana zao misy atsika zao am'izao andro iainantsika zao efa le voalaza ao anatin'ny baiboly. Indrindra fa ny fahotantsika zanak'olombelona efa mahatakatra langitry, efa troe fahotantsika zanak'olombelona. Ka zany izy miteny hoe ho avy izy amin'izany andro zany. Hitsarantsika zanak'olombelona neza ne iza, samy hitsaraina araka izay nataony avy, atsika tsirairay avy, isambatan'olona. Araka izay nataoko hitsarana zaho, izay natanao ihany hitsarana anao. Amin'izany fotoana zany anaty tsy anao miteny hoe zaho nanao an'izao, zaho nanao an'izao, fa mijery fotsiny ny atanao. Miboaly ke fô masona dia tsy tafitenana amin'izany fotoana zany. Tsy afaka miteny anao, fa velariny eo ny bokon'ny fiainanao, vakiny eo ny izay rehetra izay natanao, efa tsy afaka anao ninontsonana amin'izany fotoana zany. Ravana, fa raha te hanan-kaiky kokoa Jesosy anao mbola amin'izao fotoana iainantsika. Izao fotoana teneniko zao. Raha mbola hozana hoe tokony mbola misy zavatra amboarina eo amiko, ohatrany mbola mifankalavitra amin'Andriamanitra zaho iny, ohatrany mbola misy zavatra izay mbola tsy foko nefa tsy sitrik'Andriamanitra, mbola zao fotoana zao ahafahana manamboatra zany zavatra zany. Mbola amin'izao fotoana zao riavana. Tiatsika Jesosy. Raha sitrapon'Andriamanitra riavana tsy misy overatsika zanak'olombelona, fa mampalahelo atsika mitsy misy safidy overa. Fa nanino atsika misafidy overa? Fa monjenany afaka reson'olon-drehetra na manan-karena na mahantsa, afaka mandray an'izay na afaka handray an'izay ianao. Tsy vidim-bola io, tsy elam-bola io. Na ino anao misafidy overa fiainana mandrakizay. Tadideo atsika rehefa miala eto ambonin'ny tany mizara roa ny lalana atsika. Na anao ho any amin'ny fiainana mandrakizay, na anao ho any amin'ny fahaveriza. Izy ny ten'Andriamanitra milaza hoe ary ny firenena rehetra angonany eo anatrehany dia hanavaka azy tahaka ny mpiandry ondry, manavaka ny ondry amin'ny osy, ary hametraka ny ondry eo amin'ny ankavanany izy, fa ny osy eo amin'ny ankaviany. Aiza misy anazao? Ondry ve anasa osy? Eo amin'ny aiza toerana misy anao amin'izao fotoana zao? Eo amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra va misy anao sa eo amin'ny tanana ankavia? Raha mbola eo amin'ny tanana ankavian'Andriamanitra no misy anao, misy haingana manataona Jesosy rehetra eo amin'ny fiainanao izy. Jesosy riavana mandondona ny varavaram-pontsika isan'andro isan'andro, mba hahatonga atsika handreo azy. Izy lalina sy fahamarinana ary fiainana, ary izay rehetra izay mandreo azy tsy ho isa handalo fahafatesana, tsy ho very fa hanana fiainana mandrakizay. Nahoana atsika misafidy ho very havana? Rehetra eo amin'ny fiainana Jesosy. Mbola amin'izao fotoana zao mbola misy zavatra mbola afaka miomana anao, aza mijidy tambana maro anao, fa sao dia tsisy fotoana hiverina amin'Andriamanitra. Mibebaha, miala amin'ny ratsy fatao, afoezy izao tontolo izao fa tsy misy vokatsoa azontsika eto amin'izao tontolo izao. Mbo anisany mankafy izao tontolo izao, fiainana teto amin'izao tontolo izao ny tenako, fa tsy misy tombotsoa azo fa riavana, tena tsy misy. Jesosy nanova ny fiainako. Jesosy nanova ny fiainako. Eo aminazy no misy fahasambarana riavana. Aza misafidy ho very amina voeratsika. Miverina amin'Andriamanitra fa izy mbola mandray atsika isan'andro isan'andro. Mandondona ny varavaram-ponao isan'andro Jesosy rehetra izy. Misy zavatra zao mbola manalavitra anao, eritreretinao fa hoe mbola manalavitra anao amin'Andriamanitra dia afoiso, ialao.
Ialahy havana. Dia mizaha na hoe amin'ny tanànan-kavanan'Andriamanitra tova hevitra tonga na hoe amin'ny tanànan-kavanan'Andriamanitra fa eo ihany tsy misy marobaka atsika, eo ihany ny havelonantsika, eo ihany ny fiainana ry havana, eo no misy fahasambarana, eo no misy fiainana eo amin'ny tanànan-kavanan'Andriamanitra tova hevitra tonga na ho tonga eo. Mila misisika atsika voalalana itery sady ety. Mila misisika atsika ho amin'ny famonjena ry havana. Dia raha efa ondry kosa anao dia mirena tsara aza miova. Rehefa eo amin'ny tanànan-kavanan'Andriamanitra na amin'izao fotoana izao dia mirena tsara aza miova. Tanao izay fampianarana izay efa nianaranao fa tsy ela io avy. Ho avy Jesosy hamonjy atsika. Ho avy Jesosy ahalaka atsika amin'izany fotoana izany. Inganeo anetsika jiaby samby ho tonga amin'ny andiny fahefitra amin'ny telopolo hoe ary amin'izany ny mpanjaka dia hilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avy ianareo izay notahiny raiko. Avy ianareo izay notahiny raiko. Andiova ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao. Jesosy ry havana mamboatra fitoerana ho atsika ny an-danitra. Atsika kosa mandrafitry ny samby fiarantsika isan'andro. Jesosy miasa atsika koa miasa. Aty amin'ny tany miasa koa atsika. Atova hevitra tonga anao hoe eo amin'ny tanànan-kavanan'Andriamanitra. Atova hevitra tonga anao anisany mba hantsovy amin'izany fotoana izany. Avy ianareo izay notahiny raiko. Fitiavana izany. Miomana atsika ry havana. Miomana fa ho avy Jesosy. Miomana. Raha mbola tsy vita batisa dia manaova batisa. Amin'ny batisan'ny fibebahana. Fa izany ny lakileo ahafahantsika ho any an-danitra. Miomana atsika. Izany ry havana ny ten'Andriamanitra izay nentika tondray minao fa misy zavatra azona niresiny dia efa nahamasina ny ampitongoza ao am-pontsika ary ampisainy atsika mba hahafahantsika hanomana ny mandrakizay ho atsika, mba hahafahantsika hisisiky ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, hisisiky dia hanompo an'i Jesosy. Dia misaotra atsika dia miaina. Alleluia. Amen. Alleluia. Tena fisaorana bevata, fisaorana mahakadiry no atolotra anao ranabavy Razana Monika Mariette tao anatin'izany toriteny tena mahafinaritra. Tsy hitanareo mahafinaritra ve ilay toriteny? Mamy be ohatran'ny jus midina, ohatran'ny jus de fruit mangatsiatsika midina, mahafinaritra. Mankasitraka ranabavy Razana Monika, tsara be ny toriteny ary mampahery ary ataonao amin'ny fo, ny fonao mihitsy no nitorianao azy teo dia mankasitraka indrindra. Andriamanitra malefity ary Andriamanitra tena hoe anonotra ny fotoana lany ny harerahana, ny rondoa izay laninao anomanao an'izany ten'Andriamanitra izany. Andriamanitra malefity ary hokasihan'Andriamanitra ny lafim-piainanao rehetrarehetra ranabavy Razana Monika. Tongava amin'ny ambony indrindra misy andrata nanatranao amin'ny avony Andriamanitra dia hanalehibe ny anaranao dia ho solovavan'Andriamanitra foana ianao. Tahiny Jesosy dia misaotra anareo koa mankasitraka an'zareo fampahelezana ataonareo andreo mpandray anjara ireo no mahatonga an'izy ireo mbola mahery mandroso hatrany dia misaotra anareo dia nareo koa tena isaorana satria manampy an'izy ireo ianao, miara-miasa aminay koa nareo dia Andriamanitra Jesosy koa malefity anareo. Izay mbola tsy tarabaiko tahaka ny soa ofisialy tahiny Jesosy ry Rantany Marie Charline, Jonathan, Kataka, Eliana,
nambintsoa efa narabaiko teo na elako efa narabaiko fambeazana fitahina tahiny Jesosy de tonga soa ianareo rehetrarehetra de mahereza hatrany hatrany misaotra azy tsika de matokontsika fa matoky zay nampaherinareo ny tenin'Andriamanitra izay netiny Noélie Fanto tonga soa Nikama Mitina tonga soa Preta Marie Geneviève Randriamananjara tonga soa daholo ianareo rehetrarehetra makasitraka anareo Aimé koa azadino efa narabaiko teo Aimé Aimé manambotsoa ve sa Aimé izy efa narabaiko teo Aimé Mattio 5:20 nandiny fa 1:30 no nivakiny hatramin'ny fa 4:30 fa za kosa mamaky somary mihoatra kely androany anaran'i Jesosy Verselina tahiny Jesosy Halleluja marina tena mampionona niaviany Kristy tsara ny firenena rehetra tsisy zay tsy ho tsaraina zany ao avy Jesosy tsara ny firenena rehetra ary raha tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny raha ny anjely rehetra dia hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny izy ary ny firenena rehetra angonina eo anatrehany dia hanavaka azy izy sady tahaka ny mpiandro ondry hanavaka ny ondry amin'ny osy ary metraka ny ondry amin'ny ankavanana izy fa ny osy eo amin'ny ankaviany ary amin'izany ny mpanjaka dia laza amin'izay eo amin'ny ankavanana hoe avy ianareo izay notahiny raiko mandovany fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenina izao tontolo izao fanaona toizako fanaona dia nomenareo hanina nangetaheta dia nampisotronareo ny vahiny dia napetranonareo tsy nanakitafy dia nitafianareo na rary dia nitsaboanareo tao hatrany maizina dia nivanginareo halleluja ary namaly azy ny marina ka nanao hoe tompoko oviana no hitanenony ianao ka nomenay hanina zareo zany tsy nahatsapako hoe nanao an'izany ary nangetaheta ka nampisotronay ary oviana no hitanay ny vahiny ianao nefa ka napetranonay na tsy nanakitafy ka nitafianay ary oviana no hitanay narary ianao natao tranomaizina nefa nivanginay dia maly ny mpanjaka ka nanao tamin'ny hoe lazaiko aminareo marina tokoa araka izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'reto rahalahy kely indrindreto no efa nataonareo tamiko ary laza amin'izany koa ny amin'ny ankaviany kosa ilaza hoe ary laza ndraiky kosa izy amin'ny ankaviana hoe miala amika ianareo izay voaozina ho any amin'ny afo maharitra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny fanaona fa tsy mba nomenareo hanina nangetaheta fa tsy mba nampisotronareo ny vahiny fa tsy napetranonareo tsy nanakitafy fa tsy nitafianareo raha sy tao hatrany-maizina fa tsy mba nivanginareo ary dia maro kosa hoe tompoko oviana no hitanenony ianao nangetaheta na ny vahiny tsy nanakitafy na narany natao hatrany-maizina ka dia tsy nanompo anao zay fa maly azy izy ka hanao hoe lazaiko marina aminareo araky nefa tsy nataonareo tamin'ny anankiray tamin'reto kely indrindreto no tsy mba nataonareo tamiko ary reo dia hiala ho amin'ny fampijaliana mandrakizay fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay halleluja amen le anton'le fanavahana tary aloha tary zany tsy hoe navahana fotsiny amin'izao tsy hoe hanao kilalao dia hoe hozaraina gropy anankiroa fa hisy lalana samy ho alehany izara roa ny lalana ry havako malalako tsisy lalana telo tsisy lalana eo ampovoany fa na ankavia na ankavanana rehefa tonga eo tonga ny zanak'olona amin'ny voninahiny raha ny anjely rehetra amin'ny fotoana natongavany Jesosy tonga Jesosy dia hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana izy miseza amin'ny voninahiny ny olona rehetrarehetra amin'izay na ny frantsay na ny anglisy na ny rosiana na ny alemana na ny kanadiana na israeliana na ny afghan na iza n'iza malagasy na merina na betsileo na antakarana na tandroy tonga eo daholy na mainty na fotsy na lava na fohy niza na ny tsara tarehy na ny ratsy tarehy na ny manitra na ny manan-karena dia tonga eo daholy na ny toroteny na ny teny ratsy dia tonga eo daholy na ny hira fiderana na ny hiran'izao tontolo izao dia tonga eo daholy na ny tia vola na ny tsy tia vola
na tian'Andriamanitra na tsy tian'Andriamanitra, nanao saritsara ny tian'Andriamanitra na tena ny tian'Andriamanitra, tonga eo daholo. Na amin'ny mahina amin'ny matavy, tonga eo daholo. Na ny dibo-drano na ny teny amin'ny toerana ambony na ny otsaka ny trano na dibo-drano ny trano, tonga eo daholo. Na ny manana diplôma na ny tsy nahita fianarana, tonga eo daholo. Na ny lava volo na ny sola loha dia tonga eo daholo. Halleloja. Ho avy eo daholo. Tsisy afaka miafina. Tsisy hoe za tsy ho avy, fa tonga manao présence eo daholo. Tsy maintsy tonga, tsy maintsy miseho. Ary rehefa eo dia tsy maintsy mizara roa amin'izay ny lalana. Tsy maintsy mizara roa amin'izay ny lalana. Ny tena Andriamanitra ary ny firenena rehetra dia angoniny eo an-tsaina ka hanavaka azy izy. Tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry amin'ny osy. Ny mpiandry ondry ve mahafantatra ny ondry dia mahafantatra ny osy. Fantany ary samy hafa ny ondry sy ny osy. Samy manao hoe me samy manao an'izay fa samy hafa. Rehefa dinihana hony ny ondry sy ny osy ry havana dia na samy maneno ary dia fantatra hoe osy izay, fantatra hoe ondry izay. Ny ondry na ny lava orona na ny petakorona tonga daholo, tsisy afaka miafina. Présence obligatoire hozy izy zanahary ambony valera na rasta na manao perruque, tonga eo daholo. Ny feon'ny ondry sy ny osy ohatry ny mitovy, samy me, fa ny osy lavalava kokoa ny me. Amarino zany raha ohatra nareo mahita. Ny ondry me dia vita, fa ny osy me zay vao vita. Ry zareo ondry rehefa anisany samihafan'izareo dia zao: ny ondry rehefa me dia mihidy ny vavany, me, fa ny osy me tonga dia sokatra be, lava vava be, lava lela be ireny. Marina zany teko anao zany. Samy hafa na toetra samy hafa. Ny osy dia misy toetra sauvage foana. Ao foana ilay mbola hoe toetra maha-sauvage anazy, zany hoe maha-biby analana azy. Ny ondry manam-pandeferana be. Ny ondry tsy mba ampiasaina karavasy, ary ny ondry tsy mba mila bedesina hono. Rehefa avy ny orana vao midony orana io dia ny osy sarotiny amin'iny volony lavalava tsara iny, mipelipelika avy teo dia miakatra andramo dia mipelipelika mitady felofana, mipelipelika mitady felofana, misaotisaoty mipelipelika dia tena hoe mipelipelika ny osy. Ny ondry rehefa avy ny orana, ny zavatra ataony tonga dia mijanona izy. Dia toa rehetra mitakoky kely ireny dia avy eo ny orana, fa izy mijanona eo. Na tsisy felofana ary dia eo izy. Mangatsiaka dia eo izy. Samy hafa. Samy hafa. Fa tsy sarotra manavaka azy raha mpiandry ondry ny eo. Fantany to dia fantany izy. Misika kely me dia eny lava vava be, ary daholo ny avo vava rehetrarehetra, ny lava lela. Ny ondry dia noharin'Andriamanitra. Tsy ny ten'Andriamanitra hoe ianareo ny ondriko, dia miteny koa Jesosy hoe mbola misy ondry hafa. Ary raha very ilay ondry, tsy osy ilay very fa ondry anankiray no very. Tena tian'Andriamanitra ny ondry. Manana toetra mety amin'Andriamanitra. Ohatra fotsiny zao teniko zany hoe me foy me, dia eo ihany ny vava tsy misokatra. Toetra iny moa tsotra antsika ampianarin' Jesosy mivavaka. Inona ny olona, ny kristianina, tena ny olona mahafantatra an'Andriamanitra tsy lava fangatahana be zany. Ny Andriamanitra dia omeo anay dia hanina, dia hanina, dia hanina koa dia mankatapitahina Andriamanitra. Ny olona any amin'ny fanompontsampy manao zany. Ry dadabe roneny toa revazy bajerey fitahiny ararao fitahiny. Fa ny olona Jesosy rehefa nampianatra ny mpianatra
tena mpianatra osy ny ondry mekely meo anay an'io izy anina sazany hoe sy mety Andriamanitra dia atao hoe halleloia manaiky izay Andriamanitra sy fitantananao hoe tany manga be dia teny amin'ny tompony fa sy mety avy ny orana zay zany no mahasoa Andriamanitra fa retsy le osy retsy pelipelika misaritaritaka mipelipely miaingy ny rambony iny dia mipelipelika tena mijery kely le taitaitra ohatr'izao fantatra ny ondry fantatra ny osy ary io dia zao le mpiandry ondry tena mpiandry tsara mahay an'io mahay manavaka an'io ary tsisy afaka ny afinao ambadika izany ary eto dia zao mizara roa ihany mazava na ondry na osy tsisy metisy teo dia anavaka ny ondry amin'ny osy izy sy ny metisy ondry aman'osy mety misy metisy be dia be zao metisy misy metisy vazaha zao aminareo misy metisy sinoa misy metisy karana ranabavy selina zao metisy karana misy ato mety metisy sinoa izy metisy sinoa ato metisy zany samy hafa sinoa ny dadany dia reny ohatra ohatr'izay gasy misy ato metisy ary mampino zao metisy betsileo sy merina betsileo avy amin'ny dadany merina avy amin'ny mamany halleloia metisy inao zany tiana tenenina eto dia zavatra roa ihany ito zany tsy misy tsondry ireny mpanompo sampy be tsy miaraka amin'ireny tsika azafady ny osy rehetrarehetra dia sokajiana osy ny ondry rehetrarehetra dia sokajiana ondry ny ondry ataony amin'ny ankavanany dia ny osy atao amin'ny ankaviany amin'io mizara zavatra anankiroa fotsiny eo zany ahita zany tsika amin'ny fotoana io ho tafara-dalana atao amin'ny aty amin'ny ankavia ny mpanompo sampy dadarabe tena tsy nalalan'Andriamanitra hatramin'izay sy kristianina malala an'Andriamanitra fa tsy nanao sitrapon'Andriamanitra ilay mieritreritra fa tsy mitovy amin'ny dadarabe reny dadarabe reny tsika tsotra reny rakizy tsika olona mivavaka malala an'Andriamanitra nefa ny arak'ilay hirany ampivitiny hoe orzokio mamimba zaikiniriny zao tsika mbola afaka manavaka antena hoe za olona mivavaka fa za kristianina fa reny olona reny le olona mpamosavy reny fa amin'io ny akavia rehetrarehetra dia zay kolasiana ondry osy azafady dia amin'izany vao hisy olona gaga efa aizany tsika mitovy amin'ny mpamosavy ihany aizany tsika mitovy amin'ny dadarabe ihany efa tsika tao nakany am-piangonana foana tsika tao nanana baiboly tsika tao mivavaka manao vavaka fiambena isan-kalina tsy amintsika ane zany amin'ny anaran'i Jesosy any amin'ny Matthieu 7:7 ndraiky itsika Matthieu 7:7 Matthieu 7:7 ny ten'Andriamanitra hoe ary koa fanjakany lanitra tahaka ny arato-tarihana izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka navory samy hafa karazana rehetra ary rehefa avy zany dia nitarihany ny an-tanety dia mipetraka ny olona ka nifantana ny tsara atao an-karona fa ny ratsy nariny dia tahaka izany ny atao amin'ny fataperan'izao tontolo izao hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina dia atsipony any amin'ny fandoroana lehibe mirehitra hafa izy any misy fitaomana sy fikotrohany evy Ezekela 20:7 ary aminaran'i Jesosy raha vaky hiala aminareo mpiodina sy izay manota amiko eny hoentiko hiala amin'ny tany ivahinianandreo nefa tsy ho tafiditra any amin'ny tanin'ny Israelisy ka dia ho fantatreo fa zany Jehova zany hoe eto zany ny osy tsy hoe olona mpifoka sigara dia osy na mpisosoka dia osy
avy aparaky osy fa zay ratsy fanahy etaeta zay tsy manompo an'Andriamanitra, zay tsy tia an'Andriamanitra. Ho ten'Andriamanitra hoe rehefa nitoro-teny Jesosy ny amin'ny Matio sao de mantsy nareo mieritreritra hoe mpinaparaky ihany fa nanareo manao iafiderana io nefa tsy manome voninahitra an'Andriamanitra io. Ho ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Matio 5 sambatra amin'ny malailo am-panahy fa azo ny fanjakan'ny lanitra, sambatra ny oro fa izy ny ampifaliana, sambatra ny malemy amin'ny fanahy fa izy ny andovan'ny tany, sambatra ny nona sy mangeteta fahamarinana fa izy no vokisana, sambatra ny miantra fa izy no hiatrana, sambatra amin'ny madio apo fa izy ny ahitan'Andriamanitra, sambatra amin'ny mpampiavana fa izy ny atao zanak'Andriamanitra, sambatra zay enjehana no fahamarinana fa azo ny fanjakan'ny lanitra, sambatra nareo aratsy ny olona sy enjehany no ary sy ny teny ratsy rehetra hitenena ny lainga aminareo noho ny amiko, mifalisy miravoravoa ianareo fa lehibe ny valim-pitenareo any an-danitra. De toy izany koa nanenjehan'ny mpaminany zay talohanareo. Misy olona ho diso fanantenana amin'ity fiavian' Jesosy ty. Betsaka ny teny hoe tompo na aminany teo anatrehanao nge zay fa gazy tsy ondry. Ny ondry de tsy anjaratsika no miteny hoe za ondry na za ozy. Fa ny zavatra ataotsika, ny fihetsikitsika, ny mombatsika, eo ny amaritana ny misy atsika, ao amin'ny ankavianao sy ao amin'ny ankavanana. Tsy fantatra mihitsy aiza nisy anao, eo amin'ny ankavia sa eo amin'ny ankavanana. Tsy afaky ny teny milona za eo amin'ny ankavanana satria misy ramatoa vehivavy anankiray amin'ny baiboly ao nangataka tamin'i Jesosy, tsy fantany kory ny zavatra nangatahany. Zao ny zavatra teneniny, mety vera zanak'Roa reto Jesosy raha ndray eo ankavianao de ndray eo ankavananao. Matio 20. Matio 20 Sefat tomboka andiny 20. Soramandry, ny fangatahana nataon'ny reniny Zebedio sy ny navaliny Jesosy azy. Ary tamin'izany de nanatona ny Jesosy ny reniny Zebedio, reniny zanak' Zebedio mba mizanany lahy de nikoaka ka nangataka tamin'izy hoe hoy Jesosy inona ny rinao? De ireo vehivavy, mandidia mba hipetrahan'ny reto zanak'Roa lahy reto eo akaikinao, ny anankiray eo amin'ny ankavananao, ny anankiray eo amin'ny ankavianao, ao amin'ny fanjakanao. De hoy Jesosy hoe tsy fantatrareo zay angatahanareo e. Ainareo va nisotro amin'ny kapoaka zay nisotroko? Hoy izy lahy, ainay zany. Io kosa izy, nisotro amin'ny kapoaka tokoa ianareo fa nipetraka eo amin'ny tanana ankavanako sy ny tanana ankaviako de tsy any amin'ny izany fa izay namboarany raiko izany no mena. Tsy fantatry le ramatoa mihitsy hoe ny eo amin'ny ankavia zany nge osy. Amin'izany fotoana zany nipetraka zay rehetra eo amin'ny ankavian' Jesosy de osy. Ary ireo osy ireo manana ny lalana ao alehany. Fa zay rehetra mipetraka eto amin'ny ankavanana de ondry. Ary fantatra koa ny toerana alehandreo. Fa le ramatoa de ny eo akaikin'i Jesosy fotsiny hoe samy mahazo eo akaiky kelin' Jesosy tanana ankavia, eo amin'ny ankavia sy ankavanana. Jesosy tsy fantatrao nge ny angatahanao e. Tsy fantatrao ny angatahanao. Ary na de fantatrao aza ny angatahanao de zao. Ny eo amin'ny ankavanako sy eo amin'ny ankaviako ozy Jesosy tsy zahako mahafantatra azy. Fa ny raiko ny efa namboatra zavatra, namboatra toerana ho azy. Ary havana malala, raha ianao iny tonga eo, tonga eto tsika miara manompo an'Andriamanitra. 10 taona lasa, herintaona lasa, herinandro lasa, mbola tsy fantatrao ny toerana tokony nisy anao raha tonga Jesosy. Fa mety teo amin'ny ankavia teo ianao. Mova ianao no nifidy hoe andeha hitady fandaharana ahafahako miova fo aho. Tsy nanetetan'izany tsika fa tereny zava-misy ianao io, misy olana ny fiainanao, hitady an'Andriamanitra ianao.
iza natonga ny olana io izany hoe nilahatra nilahatra ry havana dia Andriamanitra no nandahatra. Tonga eto ianao androany mangetaeta, tsy ianao no mifidy angetaeta tenin'Andriamanitra fa mipetraka ny tenin'Andriamanitra miteny manao hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo. Halleloia. Andriamanitra no mahafantatra iza no apetraka eo amin'ny ankavanana ary tsy tongatonga fotsiny eto ianao io, tsy mangetaeta fotsiny ho azy zany ianao io, fa misy programan'Andriamanitra eo amin'ny fiainana. Tian'Andriamanitra dia tena tian'Andriamanitra ny hanova ny toeranao ho osy mpaniratsiran'Andriamanitra, vadika amin'Andriamanitra, mpanao tsinitsinina an'Andriamanitra, tsy mitandrina izay asian'Andriamanitra tandremana, mba hivadika ondry dia ilay manao ny sitrapony ilay mitazona ny teniny ilay mitazona ny fampianarany amin'ny andro ny fitsarana vatapitra ny fiainantsika eto tany eto. Zavatra iray ny anontanianantsika, zavatra iray ny jeren'Andriamanitra antsika, nitia ve io olona io teny an-tany sa tsy nitia izay ihany? Ao ambadiky ny tsy fitiavantsika an'Andriamanitra dia mahatonga antsika hanao zavatra izay tsy tian'Andriamanitra rehetra. Izay rehetra zavatra mifanohatra amin'Andriamanitra nefa ataonao dia aza miteny hoe tian'Andriamanitra ianao. Hoy ten'Andriamanitra, izay tia dia tandrina ny didiko. Fanontaniana iray ihany no mipetraka hanavahana ny ankavanana sy ny ankavia amin'izany fotoana izany, hanavahana ny io sy ny ondry. Tia sa tsy tia izy teny? Ny tia ve io olona io sa tsy ny tia io olona io? Tsy anjaranao miteny ny tia, za tia, je t'aime be mihitsy. Fa ny zavatra sy ny hetsika rehetra nataonao no nitory tamin'Andriamanitra fa tia anazy ianao. Za mino fa hitan'Andriamanitra ianao tonga eto eo. Ary amin'ny voalohany mety mbola tereniny zava-misy no mahatonga anao teto, fa betsaka aminareo ireo efa tsisy olana ny fiainana fa tian'Andriamanitra fotsiny tsotro izao. Halleloia. Nareo rehetra izay vao tonga eto, ireo olona hitanareo alohanareo miarabanareo ireo tsy mitovy aminareo fa takanareo ny etom-boany. Izany hoe maninona? Tereniny zava-misy, misy olana, misy fangataham-bavaka, tsy olana izany, entina-bavaka ianao. Ary manana fonona fa izay entina-bavaka rehetra izay androany dia valim-bavaka ny mendrika anao hanomboka kara-pitso. Halleloia. Alefa ihany mbola mandray antsika ny fangataham-bavaka. Ato amin'ny compte Rado Akira Dieu alefanareo fangataham-bavaka hovakiana rehefa avy eo ho entina-bavaka rehefa avy eo. Rado Akira Dieu no andefasanareo azy. Halleloia. Sao dia mantsy taraiky ny fandefasanareo. Fa zara-tiana tenenina dia izao, ny fetim-boantsika rehetrarehetra izao terenina zava-misy daholo, tsisy tian'Andriamanitra izany tsika. Betsaka ny olona tonga mivavaka tsy tian'Andriamanitra fa te ho afaka amin'ny olana. Nefa fantatra fa Andriamanitra ny vahaolana dia tsy maintsy tian'Andriamanitra ihany. Firy misy fandarina indray moa andra. Aleo re manaraka fandarina amintsika ary jerety fiainantsika mila valim-bavaka. Ary raha mbola izay toe-po izay no toe-ponao rehefa tonga ilay Matiova 5:20, ilay tonga ny zanak'olona mivoninahy ny rahan'ny anjely rehetra hipetraka eo amin'ny seza fiandrianana dia amin'izay fotoana izay tena atahorana ianao ho lasany amin'ny ankavia. Atahorana ho lasany amin'ny ankavia. Fa raha ianao ilay efa tonga mangetaeta fotsiny an'Andriamanitra tsotro izao, tian'Andriamanitra fotsiny tsotro izao, ohatrany tsisy zavatra angatahana izany koa rengenao, tsy fahotana mangataka. Fa misy indray nefa olona tsy tonga raha tsy angataka. Dia raha vao mbola izay tsy fitiavana an'Andriamanitra izay fa fitiavana azo zavatra. Raha vao izay zavatra izay ry havana,
mbola mampisalasala ho any amin'ny hakavanana tokoa ve ianao fa ny olona ho any amin'ny hakavanana dia ny olona nay mity an'Andriamanitra ny ten'Andriamanitra hoe ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza eo amin'ny hakavanany hoe avy anareo izay nitahiny raiko halleloia melohan'io zavatra io tsisy olona tonga fotsiny amin'Andriamanitra zany fa nahita zavatra aloha halleloia nahita zavatra aloha no tahin'Andriamanitra ary ianao io ny atonga anao ho tafavily tafaray amin'Andriamanitra dia andefasan'Andriamanitra fitahiny ianao atsapanao fa Andriamanitra tianao io Andriamanitra io ary Andriamanitra vonona hividy ny fitiavanao na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ho Jesosy hoe amin'izany ny mpanjaka Jesosy mantsy le mpanjaka io amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo ankavanany hoe avy anareo izay nitahiny raiko mandova amin'ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay efa andrenina izao tontolo izao tiatsika anke Andriamanitra rehefa mbola vao nanorina an'izao tontolo izao izy dia efa nomany ny lanitra vatantsika mbola tsy nandiha tany teto ianao mbola tsy teraka teto ianao efa nomanin'Andriamanitra sady ny lanitra izay isy azy ianao zavatra atao amintsika olombelona vao tonga eto tany eto kapohana raha vao tsy mitomany zazakely teraka ka tsy mitomany dia kapohana mandra-pitomany azy ampianarina mitomany fa raha mandeha amin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao ampianarina tsy hitomany intsony indray ianao satria ny ambony any tsisy ranomasy intsony ateteny amintsika rehetrarehetra androany zay eo amin'ny hakavanana azo an'izany teny mandany avy nareo izay efa nitahiny raiko izy avy ny efa nitahin'Andriamanitra teto fa tiantoka raha efa nitahin'Andriamanitra natsapany herin'Andriamanitra ianao nefa mbola ny amin'ny hakavian-dalana ny ipetrahanao amin'io teteny amintsika rehetrarehetra ry havako malalako aza miala amin'ny hakavanana eo ny mahatsara asianao eo ny antoka no avintsika mandrakizay mangatay hiperaka amin'ny hakavanana aza manao tahaka ny mamany Zebedy hoe apetrao amin'ny hakavia sy hakavanana ho Jesosy tsy fantatrareo izay nangatahanareo eo amin'ny hakavanana ny mety ho Jesosy hoe raha hiperaka amin'ny hakavanana ary nareo hoana le Matteo 20 tao fanontanian Jesosy dia zao fantatrareo ve lasa hoe any amin'ny tsy fantatrareo izay angatahanareo ianareo ve hisotro amin'ny kapoaka izay nisotroko dia hoy izy hainay ihany zany mila misotro ny kapoaka izay nisotrony Jesosy tsika ry havana raha te hipetraka amin'ny hakavanana halleloia mila misotro amin'ny kapoaka izay nisotrony Jesosy betsaka ny olona tsy mety ary tsy manaiky ny mety mandalo ady na hietry nefa te hisandratra fa Jesosy mialohan'ny sandratany ho mpanjaka amin'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo ao an-danitra ao dia nihitra izy loha teto tany ary nisy zavatra nalovany Jesosy ary za mampahery anao androany misy fotoana ianao mandalo ady mandalo olana misy fotoana ianao mandalo zavatra mafy dia teteny aminao Jesosy nandalo teo talohanao raha hipetraka amin'ny hakavanana ianao mila tena mahay mipetraka mahay mihinana mahay misotro amin'ny kapoaka ny sotrony Jesosy tsika kapoaka ny sotrony Jesosy nge ranabavy ny fanenjehana ny fanilikiliana ny maha-kristianina tsika fotsiny dia fisotrotsika ny kapoaka ny sotrony Jesosy ary zay mahatonga ny olona tsy mety tena kristianina na kristianina sadasada satria zao misy fotoanany mety ny misotro amin'ny kapoaka ny sotrony Jesosy ny hany kosa Jesosy ranabavy zanary ambony valera dia manao ny sitrapony raiko sarotra ny misotro amin'ny kapoaka ny sotrony Jesosy raha ohatra ka manao tahaka ny Jesosy manao ny sitrapony ray zay nasen'Andriamanitra ataony tena ataony zay ny finanana fisotroana amin'ny kapoaka ny sotrony Jesosy halleloia miteneny mampiony io tanjona didin'Andriamanitra fa mafy amin'ny olona zany
ary ozy ny olona za kristianina fa za tsy mitandrina didin'Andriamanitra zany de tsy nisoro tamin'ny kapoaka ny sotroany Jesosy zany ary atahorana tsy petraka eo amin'ny akavanana. Nefa zay mipetraka amin'ny akavanana ny tenenina hoe zay mipetraka eo amin'ny akavanana kely ny tenenina an'le teny mahafinaritra be teo manao hoe avia anareo zay nitahiny raiko mandovany fanjakana zay voavoatra ho anareo hatrizay nandrenina zao tontolo zao. Halleloja. Ho amintsika anie zany ratsy de ratsy ny nahazo andreto osy satria voozina ary lasa tany amin'ny afo maritra mandrakizay. De tena amintsika rehetrarehetra androany manao hoe andao tsika hipetraka amin'ny akavanana, andao tsika hipetraka amin'ny akavanana, andao anao ny sitrapon'Andriamanitra. Tadidinao hoe fiangaviana nabavintsika razana Monika teo tamin'ny ranomasy ny teny taminao hoe ry havana, andao hibebaka tsika, andao anatona an'Andriamanitra, andao hanompo an'Andriamanitra. Ary marina ny teniny fa raha aminao eto misy olona tsy vita batisa, raha zany sy raha aminao miazakazaka satria sitrapon'Andriamanitra ary mahatonga ny olona hoe ho akavanako eo amin'ny sezakavanana ary havako malalako. Halleloja. Ny fanaovana batisa satria amin'izany fotoana zany de voalevina ny fahotantsika tsisy tsony ny hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra de hoe ho akaikintsika hipetraka eo akavanana isika. Hoy ny ten'Andriamanitra ny amin'ny Ezekela toko 20:120. Koa de netiko nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta izy ka netiko ho any anefitra. 1:20. De nomeko azy ny didiko ary nampahafantarako azy ny fitsipiko izay mahavelona ny olona manaraka izany. Mahavelona ary mahatonga antsika eo akavanana ny vita fahafantarantsika ny fitsipik'Andriamanitra sy ny fitandrimantsika. 1:12. Nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy aminy mba ho fantany fa za Jehovah no manamasina azy. Halleloja. Ry havana, ny faniriana de zao ho avahana isika. Ary ho avahana isika ary de ho atao eny amin'ny akavanana, eny amin'ny plasin'ny ondry, satria na zany ianao de zanak'ondrin'Andriamanitra tokoa. Halleloja. Ho tahin'ny tompony antsika tsirairay avy. Matoka fa voarainao zay havatra zay. Mety mbola any amin'ny akavia anao amin'izao fa mbola misy azo atao, mbola misy azonao atao. Mbola afaka hovaina ho eny amin'ny akavanana. Mbola afaka hiova ho avahana eny amin'ny akavanana ianao. Mbola misy ny fotoana na mbola tokerapitso ara Jesosy de efa tonga, mbola manana ny androany alina ianao. Anapahanao hevitra. Miala amin'ny ratsy fanao. Ianao ny fanao ny osy rehetrarehetra. Andaontsika ho tahaka ny ondry. Andao hakatohan'Andriamanitra. Andao hakatohan'Andriamanitra. Misy fotoana avy ny orana. Ny ondry maninona? Miondrika izy de tsy maninona eo izy. Heretany. Fa fantany fa tsy maintsy hiposaka io masoandro io. Halleloja. Tsy maintsy ho maina io volony io ary tsy maintsy ho vidin'ny vidy volon'ondry lafo ihany io. Halleloja. Fa aza manao tahaka ny osy, pelipelika, menimenina, monimonina. Tahina kely. Za ve mba ve tahina? Tahina be io fotsiny ve? Monimonina. Ny monimonina ny kristianina amin'izao fotoana izao, misy zavatra kely de monimonina. Havindray ny orana. Mba meo tany maina kely Andriamanitra. Tany maina kely orana. Ay tena mosary fa sy orana kely. Maiza mankasitraka. Maiza miara mandeha amin'Andriamanitra. Ho tahin'ny tompony antsika tsirairay avy. Ny faniriako de zao ho avahan'Andriamanitra ny isika rehetrarehetra. Efa vakiko tanao Ezekela toko 20, 9:7. Ezekela 20:38.
Hoy ny tenandroanitra avaham-piala aminareo mipiodina zay manota amika efa fakitsika io ary tsy ho tafiditra ho avahan'Andriamanitra. Aza manao osy fantatrao ny toetran'ny osy, aza manao teny lava reny sady misoka reny anaova tahaka ny ondry ihany fa fohy sady midy ny baba miandry ny sitrapon'Andriamanitra makatohan'Andriamanitra manaika be kristiana tsy mety manaiky ny sitrapon'Andriamanitra am'izao fotoana ovaina atao na dia ny tarehy fa tsara nataon'Andriamanitra dia tsy manaiky fa ovaina hatramin'ny lokon'ny tarehy. Za zao teneniko anao tamin'izaho mbola mipetraka tany Madagasikara dia mangamanga kokoa noho izao ny tarehako. Rehefa tonga dia andafy lasa somary fotsifotsy kokoa fa io tsy hoe nasiko crème no mahalasa fotsy an'io fa zay nanaovan'Andriamanitra mety amiko daholo. Ny tsika efa voromaso ny angalian'Andriamanitra iny. Rapitso ovaina mankaty, rafakapitso ovaina mankaty, rapitso violet, rapitso marron. Tsy mety aminao mihitsy nanaovan'Andriamanitra anao. Efa tsara nge ianao io efa endrik'Andriamanitra no nataonao fa tsika mbola tsy manaiky. Hotahin'ny tompony antsika tsirairay avy. Mahireza mbola manam-potoana hivadihana ondry eo amin'ny akavanan'Andriamanitra. Tsy hoe tahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Ho avy ny fotoana, ho avy ny fitsaran'Andriamanitra. Ao ampitan'io lalana salalovantsika io misy tanjona ngezabe dia ny lanitra. Mandehana tahaka ny fandehan'ny ondry. Manomboka androany amarino ny dia, alamo mahitsy ozy tsika tany am-pianarana, alamino ny dia, dao andeha ndao tsika andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tahaka ny fandehan'ny ondry. Tsy mitsipatsipaka jejojejo mipelipelika ery fa mandeha mahitsy mitady an'Andriamanitra, mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Sa mita iny tompontsika tsirairay avy
dia ambifaliana lehibe no ara-banantsika rehetrarehetra indray androany anatin'ny fandanana fitondrana-bavaka tsika amin'izao fotoana izao dia faly tena faly indray tafaraka aminareo amin'ity alina ity ary manana ny fiadanany tompo amintsika tsirairay avy. Mialohan'ny hitondrantsika am-bavaka ny sujet rehetra izay tonga eto dia hivavaka aloha tsika ho an'izany tenin'Andriamanitra izany satria ry havana malala dia tsika tsy manadino fa ho avy Jesosy ary fotoana izao raha mbola teo ankavia ianao dia fotoana izao hifindranao eo ankavanana. Indrao ho tara loatra ka ho tonga amin'ny fanenenana ry havana malala. Amin'izany fotoana izany dia tsisy afa-tsy fitradradradrana sy fanenenana sisa, tsisy azo atao intsony fa androany mbola misy ny azo atao. Mbola azonao atao tsara ny mifindra toerana dia fanapa-kevitra no ilaina aminao, décision no ilaina amintsika ry havana malala fa fotoana mbola fanapa-kevitra izao mba tonga antsika tsy hanenina amin'izany fotoana izany. Hivavaka tsika ary hanolo tena ho an'Andriamanitra tsika. Hoy Jesosy hoe eto ny ziokako ka mianara amiko fa malemy fanasa dia tsy mihavona am-po fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Misy entana tokoa entintsika. Izay ilay kapoaka ny sotroin'i Jesosy fa rehefa tsy entinao io entana io dia ohatrany hoe mavesatra io. Raha ny olona nijerena mitondra an'io dia ohatrany hoe mavesatra io. Fa mba handramo hoe ry havana malala mba hoento ilay izy dia anjaranao mahita hoe maivana sa mavesatra. Aza mitazana fotsiny ianao fa ndao mba hoentintsika ry havana. Mizioka an'i Jesosy nge mitondra anao amin'ny sitrapony, mifehy anao amin'izay tiany dia tsy inona izany fa ny didiny, tsy inona izany ry havana fa ny sitrapony ihany izany. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao nisy torotenitsika teto indray andro hoe soratany Jesosy ao am-ponao anie ny teniny, nosoratany ao am-ponao anie ny didiny dia ho eo amin'ny ankavanana tokoa ianao satria tia an'Andriamanitra ianao. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny teninao androany. Mankasitraka tompony amin'ny toriteny izay tonga taminay indray tamin'ity androany ity. Mamy ao am-bavanay izany Jesosy ary tena fiainana ao anay. Misaotra anao fa mbola tsy lany hamaminy izany teninao izany. Misaotra fa mbola tsy mangina ianao fa na dia efa amin'izao akatoko no fahatongavanao izao aza dia mbola misy olona foana tianao tokoa hafindra toerana Jesosy misaotra anao izay fa mbola tsy mitsahatra ianao miantso ny tsirairay avy amin'ny fomba rehetra mety amin'ny alalan'ny olana ny antsonao ny olona ho tonga eto handrehan'izany teny izany fa isaorana ianao satria kion-dalana anankiray ahafahanao mifanena aminy mety amin'ny alalana zavatra maro Jesosy raha misy koa eto olona efa tahinao dia fantatra efa tianao ho tonga ny an-danitra avokoa ny olona rehetra. Tsy nandatsaka ny ranao ianao ho an'ny mahatra ihany na ho an'ny mpanan-karena ihany fa ho an'ny olona rehetra Jesosy malala. Izany nanomezanao ny tenanao anay dia matoka fa hisy olona indray eto kasianao ary dia ho tonga amin'ny fanoloran-tena ny fanapahan-kevitra tena matotra anara-dianao Jesosy. Voninahitra ny eo anao rery any. Misaotra Jesosy. Halleluja. Amen. Eny ary hiditra amin'ny fitondranam-bavaka tsika amin'izao fotoana izao lasa arytsika ny angatahana aminao dia maharitra hatramin'ny farany tsika rehetra androany. Halleluja. Fangataham-bavaka voalohany mangataka antsika hitondranay avy eto Moramanga am-bavaka amin'izao fahatapahany lalana mivoaka eto Antananarivo Ambatondrazaka Anosy Beanala Tomasina ary ho an'ny
barage izay mamatsy rano nefa vaky ka ritra tanteraka, dia hitondra mbavaka ho an'ilay fianakaviana izay maty avokoa, afa-tsy ilay iray mpianakaviana, mpianatro lehilahy kely classe de 5e izay tsy hita faty raha tsy tany amin'ny 3 kilometra mahery, misaotra antsika rehetra. Ao fa tena etsika mbavaka izany, mafy izany ry havana, tena mafy ry havana izany a. Izay jerena rehetra tsisy afa-tsy loza, etsika mbavaka izany. Henonareo tsara izy teo a, tapaka ny lalana Anosy be anala, Tomasina, tapaka ny barage a, mamatsy rano vaky a, ritra tanteraka ny rano a, ritra tanteraka satria vaky ilay barage a, ary nisy zazavery tsy hita fantatra amin'izao a. Dia tsy hita faty a, lasa 3 kilometra satria tena notadiavina ela vao hita. Fianakaviana ilay maty daholo. Hoe tonam-bavaka an'izany tsika amin'izao fotoana izao. Jesosy amin'ny tonam-bavaka izay amin'izao fotoana izao, Jesosy amin'ity sujet izay tena hoe mafy dia mafy ary sarotra dia sarotra Jehovandriamanitra ny fiainan'ny olona ny amin'izany toerana izany, any Moramanga, izay tena miaina tanteraka ao anatina fahoriana amin'izao fotoana izao. Jesosy fitaintainana, tsy mandry andro tsy mandry alina intsony. Jesosy malalo, tapaka avokoa ny lalana, ritra ny rano, faty olona ny kararana. Jesosy tena fahoriana tokoa izany, loza rehetra tonga avokoa. Fa androany a Jesosy malala mbola mitondra mbavaka izay tsy iray avy reto, ho an'izany any Moramanga izay nangata-bavaka manokana eto, dia hoentina eto anatrehanao Jesosy. Hitanao Andriamanitra ny vesatra ao anatin'ity reny mpianakaviana ity, ny alahelo ao anatiny mahita ny zava-misy, fa sady miaina ny fahoriana izy, ny tsy fisiany rano sy ny lalana tapaka, no mbola miaina ihany koa ny fahoriana satria mpianany no maty ary saika tsy hita Jesosy. Menao Jesosy malala fa hitanao ary tsy miafina aminao mihitsy ny alahelon'izany rahavavy izany amin'izao fotoana izao. Mitondra mbavaka azy Andriamanitra, izy no nangataka vavaka teto dia entina ambavaka. Voalohany indrindra Jesosy ampaherezo izy, mitenena aminy ianao. Raha izy Andriamanitra nangata-bavaka teto dia fantrina anankiray izy afaka mba hitondra vahaolana ara-bavaka any amin'izany Moramanga izany Jesosy malala, ary dia entina ambavaka izany tanàna izany ritra ny rano. Jesosy ao aminao misy loharano, vonjeo ny vahoaka Jehovandriamanitra, izay rehetra voakasika izany na lalana tapaka, apetraka eo am-pelantananao Andriamanitra. Tsy afaka anao na inona amin'izany zay, fa mijery anao izay mba mangataka anao izay mba hijery manokana an'izany tanàna izany ianao amin'izao fotoana izao. Zareo tia ravavina izay mangata-bavaka ity, fa matoa izy tonga amin'izao fangata-bavaka izao satria manana fahaterena izy, ary manana fitiavana an'izany toerana izany, izany tanàna izany, manana fanahiana ihany koa ny amin'ny ho avy. Jehovandriamanitra ampiasao izy ho fantrina eo am-pelantananao, hitory amin'ny olona manodidina, fa mbola misy azo antenaina raha toa ka manatona anao ny vahoaka malagasy. Jesosy malalo, ianao ampionana ny fianakaviana rehetra izay donam-pahoriana any Madagasikara. Ianao Jesosy hijery ny olona rehetra izay voakasiky ny tondra-drano, ny traboina, ary arotina entina ambavaka Jesosy ny olona rehetrarehetra izay mandalo ady mafy amin'izao fotoana izao, hoentina ambavaka eto anatrehanao Andriamanitra. Fa izany no mba afaka ataonay, izany no mba afaka iombonana eto, dia hijery an'izy ireo any masonao Jehovandriamanitra. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery any. Halleluja, amen. Itsika mbavaka amin'izao fotoana izao rahavavy anankiray izay marary amin'ny hôpitaly izy ary dia efa nisy moa ny asa izay nataony délivrance sy ny sisa, fa mbola itsika mbavaka ihany izy androany, toy izy atsika ny vavaka amin'izao fotoana izao satria dia tena miasa ny devoly ao anatin'izany. Rehefa amin'ny hôpitaly ohatr'izao moa ny olona dia ny devoly dia tena mitady anala loatra, ary dia hoentsika mbavaka mihitsy mba ho fongana tanteraka izany asa ny maizina izany
any anatin'izany hôpitaly izay misy azy zany amin'izao fotoana izao. Tonambavaka izay Jesosy anyty rahavavinay izay marary any amin'ny hôpitaly Jehovandriamanitra. Tsy adinonay ny tonambavaka azy eto androany Jesosy satria tena mila vavaka izy. Ary fantatra efa vavaka dia vavaka tokana ihany ny afaka amoaka azy ao anatin'izany hôpitaly izany, hitondra azy ho amin'ny fanasitranana tanteraka, hitondra azy ho amin'ny fandresena satria misy tokoa ny adi-panahy izay atrehana ao anatin'izany hôpitaly izany Jesosy. Ny devoly dia mitady anararoatra, ny devoly dia mitady anao zavatra, hitondra tahotra, hitondra zavatra ratsy, amafy zavatra ratsy ao anatin'izany hôpitaly izany Jesosy malala ao amin'ny toerana misy azy eo. Androany Jesosy mitondra mivavaka amin'izao fotoana izao Jesosy malala. Rakofanay amin'ny rano ao izy ao amin'ny toerana misy azy eo Jesosy, rakofanay amin'ny rano ao Jesosy, ny manodidina azy mihitsy hatrany amin'ny varavarakely, varavarambe ny hôpitaly, ny fandrinany, ny toerana rehetra misy azy Jesosy, didinay amin'ny afonao izany fanamasina. Ary ny devoly dia tsy afaka anao na inona intsony ao aminatin'izany toerana izany. Mangatahana Jesosy ny fanasitranana feno hidina ao anatiny amin'izao fotoana izao. Angatahana Jesosy ny tananao, ny ratsan-tananao mihitsy no hitondra ny fanasitranana ho azy, hanala ny rofo sy ny aretina rehetra sy ny fanahitanana rehetra ao anatin'izany rahavavina izany. Dia misaotra anao azy Jesosy, misaotra ny amin'ny falimbavaka izay efa nomenao, misaotra ny amin'ny fandresena izay efa nomenao. Voninahitra ny ao anao rery ihany. Halleluja. Amen. Miarahaba pastera. Tahiny tombosika rehetra mangataka vavaka mba hifalaingana ny fitorianay ary afaka madiodio aho ka mitohy ny fianarako. Le fitondrana bavaka teo mba hifalaingana izy ny fitoriana ary afaka madiodio izy dia hitohy fianarany. Jesosy amin'ny tonambavaka ny tiravavinay ity izay amin'izao fotoana izao mba hifalaingana tokoa Andriamanitra izany fitoriana azy izany, tsy afaka hitazona azy satria dia izany no mahatonga ny fianarany tsy mandroso, tsy mitohy noho ny amin'izany fitoriana izany Jesosy. Tena tonambavaka mihitsy Andriamanitra mba ho avotsitra ao avy eo an-danitra ao ny teny ary dia hivaly farak'izay aingana izany. Amin'izao fotoana izao Jesosy irao ny anjelinao Jesosy hikasika ny any amin'ny tribonaly, ny any amin'ny tompon'andraikitra rehetra izay voakasika izany fitoriana izany Jesosy malala, mba hivaha zany Andriamanitra ary tsy afaka hametraka blocage na inona amin'ny fiainan'ity mpanomponao ity fa dia hitohy ny fianarany Jehovandriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny falimbavaka sady izay omenao. Halleluja. Amen. Tahiny Jesosy pastera izy mianakavy, misaotra Jesosy mbola nomeny fahasalamagna izay mianakavy sady mbola mangataka vavaka fa tsy mandeha tsara ilay voiture, somary mampiasa lobe no sady mangataka vavaka koa fa somary marary foana lamosiko miaraka amin'ny tsinaiko dia marary foana ohatry amin'ny bouche izy akao osy dokotera dia marary foana dia lasa mamparary vavony. Dia mankasitraka pastera Zokimampina mialoha sy ny mpiara-vavaka. Alleluja rehetra. Alleluja. Amen. Ia, etsika mbavaka ary anareo amin'izao fotoana izao. Jesosy amin'ny tonambavaka ny tiravavinay ity izahay amin'izao fotoana izao Jesosy malala. Hitanao ny fangataham-bavaka ny androany, ny tomobile izay tsy mandeha tsara Jesosy. Entinay ambavaka satria dia tena azonao atao tokoa izany. Ary fonona ny ahafahany amin'ny tonambavaka eto androany fa na dia tomobile aza ny tsy dia mety dia ny tananao afaka mikasika hatrany anatin'ny tomobile Jesosy ary afaka eto tsara izany Jesosy malala noho ny anaranao dia entinay ambavaka. Tsy hisy intsony ny fitahitanana sy ny tahotra amin'izany fiara izany fa dia handeha tsara. Alleluja. Tahaka izany ihany koa Jesosy ny aretin'ny lamosiny izay hatrany amin'ny tsinainy ary dia mitarika hatrany amin'ny vavony. Jesosy malala entiko ambavaka amin'ity androany ity izany ravavina izany, ny aretina rehetra ao anatiny Jesosy. Ianao nanasitra anazy amin'izao fotoana izao Jesosy malala. Izay Jesosy sarotra aminay nitoky amin'ny dokotera intsony amin'izao satria tongany izay dia zavatra hafa ny tenenina, tongany izay dia mety zavatra hafa marary dia hafa ny asaina ataonay
fa zay Jesosy toky aminao zay, indrindra rehefa ao anatin'ny aretina tahaka an'izao Jehovandriamanitra dia toky aminao satria ianao angeny manasitrany, ianao angeny Jesosy manasitrany, dia matoky anao zay Andriamanitra, matoky anao zay fa amin'ity alina ity ihany dia hikasika an'izany rahavavy izany ianao, ary dia hitondra fanasitrana ho azy ianao Jesosy, ny ranao nikoriana ao anatin'ny kibony ao anatin'ny vavoniny ao Jesosy malahatra, anatin'ny tsinainy sy ny taovany rehetrarehetra any dia hidina any ny ranao Jesosy, fa fantatra fa na dia sombin-dranao fotsiny aza dia ampy anasitrana an'izany aretina rehetra izany. Dia misaotra Jesosy. Amen. Tahin Jesosy pasteur mivady vavaka fisaorana ry zareo fa tena mamaly vavaka Jesosy zay nangatahako rehetra teto dia valian'ny tompo daholo. Dia ilaina Jesosy mankasitraka be dia be anareo rehetra nitondra vavaka fa tena manana retam-po sy dada ara-panahy tokoa ny tenako. Mangataka vavaka fa misy namako ny Anada any Mada akaiky be ahy tratran'ny Covid, mba ny tompo anasitrana azy manokana be dia be mivola ilainy zareo tsara kotsony fa mba manampy aho fa dia aleo apetraka amin'ny tompo e. Any tsy tononoko eto ilay anarany rahavavy fa fantatro ilay olona teneninao, fantatro tsara dia fa tsy tononoko eto ny anarany miala tsiny misy loka be ny poumon dia sady diabetika izy eny ary hetsika mbavaka ireto olona ireto amin'izao fotoana izao rehefa ohatr'izao moa dia nareo manome an'ilay anarana fa za tsy manonona n'ilay anarana satria olona fantatra tsara ihany koa ilay olona dia tsy dia tsara ny manonona ny anaran'olona eto fa hetsika mbavaka fotsiny izy amin'izao fotoana izao. Jesosy mitondra mbavaka an'ireto olona menada ireto izay marary voan'ny Covid na Madagasikara. Tena mafy tokoa Jesosy izany marary satria vola be ny lany ary betsaka ny olona efa lavony izany aretin'izany. Fa zay kosa nefa misaotra anao fa zay rehetra nentina teto, izy rehetra nentina teto dia tsy mbola nisy lavony izany aretin'izany Jesosy, noho ny fahasoavanao satria mamaly vavaka ianao. Halleloia. Androany dia mbola mitondra vavaka an'ireto menada reto Jesosy, reto voasoratra anarana ireto dia miara mamaky amiko eto ny anjelinao, mamaky an'ireto anarana reto Jesosy dia entiko ambavaka Jehovandriamanitra ho tonga aminy anie ny fanasitranana Jesosy malala, ho tonga aminy anie ny fanasitranana Jesosy. Ary talohan'izao aretin'izao raha nisy zavatra mbola tokony nanitsiana ho azy Andriamanitra dia aoka ho tonga ao anatin'ity aretina ity anisainy ary dia hitodika aminao bebe kokoa izy, hanompo anao bebe kokoa izy, hitady anao bebe kokoa izy Jehovandriamanitra. Tena mangataka aminao mihitsy androany Jesosy, izao zavatra mahazo anazy izao tsy avela handalo fotsiny fa hampitodika ny sainy izao Jesosy malala. Ny fanasitranana dia omena ho azy fa izy ihany koa ao aorianan'izany aretin'izany dia olona tena hitombo amin'ny sitraponao satria antsonao izao Jesosy, antsonao izao amin'ny tsirairay avy, amin'ny sambatan'olona, indrindra ny olona tahaka azy dia antsonao anatonanao Jesosy. Dia mino fa hamangy azy ianao amin'izao fotoana izao, sady hovanginao amin'ny fanasitranana izy no hovangin'ny fanamasinao amin'ny sitraponao, amin'ny teninao, amin'ny fahamarinanao Jehovandriamanitra, ny fahamasinanao Jesosy. Dia voninahitra ny eo anao, misaotra anao fa manasitrana ianao. Halleluia. Amen. Ny angatahako aminao ilay nangata-bavaka io ilay olona tononinao voalohany mba tenenana azy ihany rehefa anina hoe nentina mbavaka teto amin'izao fandaharana izao izy, izany mba angatandrindrindra izany ilay olona tononinao voalohany fa na ilay faharoko rehetrarehetra dia teneno fa nentina mbavaka teto izy dia rehefa mba sitrana izy dia mba mety ho avy izy hijery amin'ny fandaharantsika mba hampahery azy ihany koa izany rehetrarehetra izany satria misy antony avokoa ny zavatra rehetra raha vavy dia izay no fanentanako kely anao. Eny ary tahiny tompo pasteur mangataka vavaka aho ho feno hery lehibe sy hanana puissance hanoerako ireo fomba ratsy izay ao anatin'ny
firenena misy azy izao. Hivavaka trany ane ny mpanompony amin'ny lafiny rehetra ananatsindrimandry manavaka izay miseho rehetra eo. Amen be. Mivavaka koa isika ho salama tanteraka ny papako sy mamako, ireo zandriko rehetra, ankaty mino an Jesosy, ankatoa sy ino an Jesosy tompo mpanjaka, ary todika tanteraka amin'Andriamanitra iray tompo ny sabata. Amen. Enary. Mitondra mivavaka izay Jesosy amin'izao fotoana izao an'ity rahavavina ity izay any amin'ny firenena tena mpanompo sampy, firenena tena manana andriamanitra hafa ary dia manindraindra an'izany andriamanitra izany mihitsy amin'ny fotoana tahaka an'izao Jesosy. Ianao nefa dia mahalala fa tsy izany ny andriamanitra, fa izy manana andriamanitra lehibe dia ianao izany. Manana andriamanitra miavaka izy amin'izany firenena izany dia ho avahanao ihany koa izy Jesosy. Ho avahanao ihany koa izy Jesosy malalao. Ary mangataka amin'izao fotoana izao Jesosy. Ianao any any miazy hery ahafahana mijoro. Tahaka ny Sadraka sy Mesaka sy Abednego tany a Babilôna Jesosy. Nanana ny fombany, nanana ny andriamaniny ka na dia vitsy aza dia afaka mijoro satria ianao nany miazy ireo hery. Dia tahaka an'izany ihany koa ity rahavavina ity. Omeo azy ny hery Jesosy ahafahany mijoro amin'ny sitraponao. Ninona mety fanangolena, ninona mety fandemetsana, ninona Andriamanitra mety fanenjehana ny zavatra fantatra dia izao. Ianao no Andriamanitra ary ianao no tomponay. Tsy hivadika amin'izany izay na roviana ary tsy hatekalonay andriamanika hafa ianao. Ny angatany aminao Jesosy dia ny herinao ahafahany mijoro tanteraka amin'izany. Androany Jesosy entiny ambavaka ihany koa iray aman-dreniny izay marary ny zandriny Jesosy eo. Tiany mba ho tafiditra anatin'ny fanjakanao ihany koa ireo ankonany ireo dia entiny ambavaka izany. Izay Jesosy tsy mahay manao na inona fa ianao ny fananao masina dia afaka mamangy hatrany amin'ny fanahy ny olona tsirairay avy any mihitsy, afaka mikasika hatrany amin'ny fony ny olona tsirairay avy any mihitsy, anananao alalany izany Jesosy dia angatahana ianao mihitsy no hamangy an'izy ireo, hamangy an'izy ireo amin'ny fananao masina ary dia ampitodika ny sain'izy ireo Jesosy hibebaka sy hitady anao marina tokoa Jehovah'Andriamanitra. Misaotra Jesosy, voninahitra ny eo anao rery ihany. Amen. Lasa ihany tsika tahiny tompo pastora Mivady mangataka ny hitondranam-bavaka mba hitombo hatrany ny finoko ary ho tepolin'Andriamanitra. Mangataka ihany koa mba ho entinam-bavaka ka tena Jesosy no hitahiriny amiko ka niza mikasa handrava amin'ny fiainako na hisotasota dia tsy ambinina sady tsy hanakely amiko fa tompo no hiaro ahy sady handrava izany. Mangataka vavaka ihany koa mba tena hanana fiainam-pianakaviana tena feno ny voninahitr'Andriamanitra sy feno fanamasina. Amen. Mankasitraka pastora Mivady. Entiny ambavaka Jesosy tsy rahavavina ity amin'izao fotoana izao. Fa manana etaeta izy ary ny etaetanana tsy zavatra ratsy fa tena sitraponao dia mba tena ho tempolinao tokoa Andriamanitra. Tempoly atsanganao, tempoly misy ny fanatrehanao, tempoly misy ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao Jesosy. Izany ny faniriny dia fantatro fa tsy ianao mihitsy zany misy fanantenana azy amin'izany ka tsy hanatanteraka an'izany faniriny izany Jesosy. Hitady olona ny amin'ny bara sy any amin'izao tontolo izao aza ataonao, hitady olona ny amin'ny maniasi any amin'ny fampanotany aza ataonao Jesosy. Maika ave fa olona efa tonga mitodidody mitady anao dia ianao mihitsy ny hazakazaka, ianao mihitsy ny hazakazaka Jesosy handray tanana an'izany rahavavina izany ary dia hanamboatra azy tokoa ianao, hanangana azy ho tempolinao tokoa ianao Jesosy. Hametraka fanaka mahafinaritra ao anatin'izany tempolo izany ianao, hametraka fanaka volamena, volafotsy Jesosy dia ho ravahanao ny tempolinao, ho ravahanao ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao ary dia hanomboka hiovan'ny fiainany Jesosy malala. Entiko ambavaka ny ankohonany Jehovah'Andriamanitra hapetraka eo am-pelantananao mihitsy fa ny devoly dia te handrava, te hamotika ary te hitady ny fomba rehetra mihitsy entina hamotehana ny fiainan'izany ankohonany izany rahavavina izany. Fa androany kosa ianao dia te hanangana, te hamboly, te hanao zavatra tsara ianao, te hanamboatra ianao, te hikarakara Jesosy dia aoka ny sitraponao no tanteraka aminy fa tsy ny sitrapon'ny devoly, tsy ny sitrapon'ny fahavalo Jesosy malala, tsy izany no tanteraka amin'ny fazy tena tianao Andriamanitra. Dia ianao nanankinako ny fiainan'izany fiainam-pianakaviana kely izany Jesosy mba ho vainao an'izy rehetra tsy mety ho alaminao any nimikototoana rehetra Jesosy malalo. Dia misaotra anao voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleluja. Amen. Tahiny Jesosy pastora Mianakavy mangataka vavaka ho an'ny zandriko vavy ao La Réunion fa tena efa mandiny andro hiteraka. Halleluja. Maromaro mihitsy izany fitahiny izany tato ato sesesy. Mankasitraka pastora Mivady tahiny Jesosy. Mampahentsika mivavaka indray ary izany rahavavitsika efa miandry andro izany amin'izao fotoana izao
mba ho teraka soamantsara. Jesosy mitondra mbavaka ny tiravavinay ity izay ao ala réunion izy Andriamanitra rehefa miandriandro izy amin'izao fotoan'izao Jesosy tediny ambavaka eto anatrehanao Jesosy ho amorainao aneny fiterany hamangy azy any ianao amin'ity androany ity ary dia ho teraka soamantsara ao anatin'ny fotoana fohy izany ravavina izany. Ho teraka soamantsara Jesosy tsy hisy fasarotana Jesosy tsy hisy zavatra ho sarotra aminy, tsy hisy fitaitainana, tsy hisy tahotra, tsy hisy loza anjoa. Tena fatorana amin'ny rano Jesosy mihitsy ny devily Satana tsy mahazo manararoatra ao anatin'izany fiterana zany. Fa izany olona izany dia ho teraka soamantsara tsy ho didina, tsy ho atao ninina akory fa dia ho tonga mpifalinany zaza ary dia hifaliany ny fianakaviana manontolo Jesosy malala izany zaza ho avy zany Jesosy dia ho voninahitra ny anaranao ihany dia tena hankalazana ny anaranao rery ihany Jesosy misaotra Jehovah Andriamanitra. Halleluja. Amen. Eo ihany tsika faly mandray anao rena andray mandefa fitondrana mbavaka ity androany dia tonga soa ianao satria izay ianao vao nanoratra teto dia tonga soa dia maharetatra amin'ny farany fa eto foana zao fandaharana zao ampahery antsika. Vakiko ary le fitondrana mbavaka fiadanana ho anao pasteur mba mangataka ao tompoko mba hanana fiainana mampanahy ho mafy ny olona tsara. Ampio tompoko mba hanana fo madio saotra tompoko. Eny ary ao fahetina mbavaka ianao. Marina tokoa zany satria izay tsy madio am-po iny tenin'Andriamanitra dia tsy ahitan'Andriamanitra. Ary ny alasako anao dia izao raha vavy ianao ilay nanoratra ny fangataham-bavaka io manala fandaharana foana any manala fandaharana foana fa rehefa manaraka fandaharana foana ianao dia hitanao angefa madio azy ny fonao hoe rakaraka ny ampiatranonao tenin'Andriamanitra dia miala ho azy ny zavatra rehetra izay mavesatra ny anatinao any dia reny mihitsy tsy ho tamanao, tsy hangataka akory ianao hoe diovy ny foko Jesosy fa tsy tamanao intsony izany lotom-po zany rehefa manomboka volavolain'ny tenin'Andriamanitra ny fonao. Dia izay no mahatonga anay mangataka manentana antsika hanaraka fandaharana foana isan'andro fa manasitrana ny tenin'Andriamanitra ary ny fotsika mihitsy ny sitranin'ny tenin'Andriamanitra voalohany. Rehefa miditra ny tenin'Andriamanitra dia manasitrana ny fo dia iny amin'izay no mivoaka ety ivelany amin'ny fiainantsika rehetrarehetra andavanandro dia mahereza ianao. Jesosy mitondra mbavaka ny tiravavy ity izay amin'izao fotoan'izao izay mangataka tokoa izy Jesosy malala ny fahadiovanim-po satria mangeta ety izy tia hitanao ary marina ny teninao fa izay tsy madio am-po dia tsy ahitanao tokoa. Fa izany efa Jesosy tsy misy matoky fa nentinao ato anatin'ity fandarana ity izy satria misy zavatra tianao amboarina tokoa any amin'ny any. Ary dia tonga ny fotoana Jesosy mety nanana lotom-po tokoa izy nandritry ny taona maro, volana maro tsy fantatro izay zavatra mety lalovany. Izay rehetrarehetra eto ange Jesosy ohatr'izany daholo iza taminay tsy naloto fo, iza taminay Jesosy ny olona tsy nanana alahelo taman'olona fa zany daholo izay rehetrarehetra reto. Tsisy afaka nanamary tena eo anatrehanao fa misaotra anao anefa fa rehefa nampandrosanao zay dia adinonay tanteraka, niova tanteraka mihitsy ny fonay ary satrinay eo amin'ny fahavalonay azy, satrinay azy hitsodrano ny fahavalonay Jesosy rehefa niova ny fonay. Androany Andriamanitra mangataka aminao ihany koa ho an'ity ravavy ity. Raha izany ny zavatra mba ilainy sy angatahan Jesosy, tsy mitady vola makarena aminao izy, tsy mangataka inona aminao izy Jesosy fa fahadiovanim-po no angatahany satria ianao mihitsy ny tiany ho hita. Dia izaho mihitsy matoky fa hamaly vavaka azy ianao ary dia hanomboka hampandrosanao izy Jesosy dia ianao hanala ny loto sy ny lolo-po sy ny alahelo sy ny zavatra rehetra izay tsy araka ny sitraponao rehetra mihitsy ny anatin'ny fiaina, anatin'ny fony any dia hanomboka ahitanao izy Jesosy malala, ahitany kasika ao izy, ahitany voninahitra ao izy. Misaotra Jesosy voninahitra ao anao rehetra any. Halleluja. Amen. Tongako tsara amin'izareo ny afatra hozy izy ilay olona teo makasitraka anao namaly dia misaotra anao.
rerentsika ary izay dia tapitra ny fangatambavakantsika. Mbola misy fangatambavaka anankiray tsy nalefa ny androany izao fa tonga tamin'ny message kokosa tamin'ny maraina dia tsika mbavaka. Misy olona anankiray marary mafy amin'izao fotoana izao any Madagasikara, mivonto be mihitsy ny tongony, nalefa ny tamiko moa ny sary dia fianakaviako ihany moa izy io zany, tsy fianakaviako ihany izy fa kozinako zany marary dia mivonto be mihitsy ny tongony dia hiatrika fandidina izy rapitso dia nandefa message dia tsy adinontsika koa nitondra mbavaka azy satria mananjanaka kely roa izy efa manano tena na dia mbola mitovy taona amiko azy dia efa maty efa ela sady ny vadiny dia izy rery sisa nefa ny zanany roa vavy kely dia izao nefa izy dia marary mafy ary dia hiatrika fandidina rapitso ka tsy haintsika ny anadino an'izany renim-pianakaviany izany androany ary dia tena hivavaka ho azy ary tena hoe hamoaka azy amin'ny fandresena tokoa ny Andriamanitra ao anatin'izany fandidina goavana, tena goavana ny fandidina atao aminy rapitso ary dia tena hoe miady amin'ny fahafatesana angamba raha izay no mahalaza azy amin'ny maha-olombelona fa tsika dia mino. Halleloia, tsika dia mino fa Andriamanitra tena hiasa ao anatin'izany ary entina mbavaka izy mba ho tafavoaka soamatsara amin'izany fandidina izy zany. Jesosy mitondra mbavaka amin'izao fotoana izao Jesosy ny renim-pianakaviana izay marary amin'izao fotoana izao dia ny kozinako zany Jesosy taminao. Nanomboka tamin'ny maraina dia efa nanomboka nivavaka nefa Jesosy mbola tsaroana eto ihany androany ary tsy vitanay ny atoro fotsiny amin'izao raha tsy mahatsiaro ambavaka an'izany olona izay ao anatina fanaitainana tokoa amin'izao fotoana izao Jesosy, sady manaitaina no mitaintaina anatina tahotra satria hiatrika ny rapitso tsy fantatra na ho fatana ho velona fa izay nefa mahafantatra fa ho velona. Halleloia, ary izay matoky anao Jesosy apetraka aminao avokoa ny fitokisanay rehetra, apetraka aminao avokoa Andriamanitra ny fanantenanay rehetra Jesosy. Jereo izy amin'izao alina izao ampaherezo izy Jesosy amin'ny fanahy maherinao mihitsy ny ampahery azy amin'ny alina ity ary hidina ao anatiny mihitsy Jesosy ny fanahy ny faherezana, hiala ny fanahy mitahotra sy ny orooro ny aya. Raha hiditra bloka izy rapitso, andalo opération izy rapitso dia angatahako aminao Jesosy ianao mihitsy raha hiditra ao anatin'izany bloka opératoire zany ary dia tena hoe anara-maso ny zavatra rehetra ianao ho ampatoriana izy ao anatin'ny torimaso ny lalao Jesosy, zavatra tsara no hitany ary fo ampifaliana izy dia mbola hitany zanany ny fianakaviany izay miodidina azy Jesosy entiko ambavaka mihitsy Andriamanitra mba ho tafavoaka soamatsara ao anatin'izany opération zany renim-pianakaviany zany. Tsy io nitondra azy ny hafafatesana, tsy io Jesosy ny hahafaty azy fa tsy fahafatesana ny antony izao fa ny ona kosa ny voninahitra ao. Halleloia, ankalazana ny anaranao. Misaotra anao sahady za mino sy matoky fa fandresena anao ambadika izao. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo anao rery ihany. Halleloia, amen. Eny ary tapitra sahady ny fitondrana mbavakantsika androany ary tsy tondram-bavaka ny firenena fa misy ira anankiray ty amaranantsika ny fotoana dia ho fehezintsika ato anatiny ty raha ataontsika ty ny fitondrantsika mbavaka ny firenena. Halleloia, sady amaranantsika ny fotoana dia misaotra antsika rehetra andeharitra teto hatramin'ny farany misaotra satria niara ny vavaka tamiko teto ianareo naray fo naray saina naray fanahy dia mahereza daholo isika mianakavy amin'ny heriny indray tsika mihaony eto ao anatin'ny fitondrana mbavaka raha mbola tsy tonga eny amin'irao lanitra Jesosy dia mireto indray tsika amin'ny heriny ao anatin'ny fitondrana mbavaka. Misaotra Jesosy fa vitsivitsy ny fitondrana mbavaka androany, mahafaly zany, mahafaly satria efa mihavitsy zany ny olana dia tena voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia zay ary no ela fahatahian Jesosy tsika rehetrarehetra samy mahery bonne nuit daholo tia ny raha farany amaranantsika ny fotoana dia ifanao veloma isika mianakavy.
aloha averintsika ialana tsiny fa misy feo fangaro dia miala tsiny be dia be fa misy feo fangaro tampoka ilay izy. Manjary lasa tsy misy tsirony ilay hira. Ao averintsika ilay hira fa manjary lasa tsisy tsirony tsara lasa aritsika. Again.
ho tanteraka ao amin'ny firenentsika anie zany tondrokira mamy dia mamy zany mba ho tafita tokoa ny malagasy. Mbola misy verina indray satria mbola misy anankiray adino kely tsy tonga tato amin'ny messenger rehefa angataham-bavaka fa tany amin'ny WhatsApp dia izay tsy nahitana azy fa etsika am-bavaka izany sujet anankiray amaranantsika izany dia misy entina mba fahitanan Jesosy amin'ny menakavy kely samy mangataka vavaka ho an'ny esiko fa voan'ny typhoïde izy dia mba ho sitran'i Jesosy mankasitraka nanao vady sady Jesosy amaly fity. Etsika am-bavaka ary zany zaza izay voan'ny typhoïde izany amin'izao fotoana izao dia izay no amaranantsika ny vavaka androany Jesosy mitondra am-bavaka an'ity zaza ity zahay Andriamanitra izay marary tokoa amin'izao fotoana izao Jesosy voan'ny typhoïde. Jesosy manatona anao izay androany. Mety efa nanatona dokotera tokoa izy ireo Andriamanitra nitady ny fanafody sy ny zavatra maro fa tsy ampy izany Jesosy fa izay mila manatona anao mitondra an'ity zaza ity eto anatrehanao satria na inona aretina dia afaka ny hahafaty avokoa, afaka nitondra loza avokoa, afaka ny isagrave ary dia hitondra zavatra hafa ihany koa Jesosy hiteraka aretina hafa ary na dia ny fanafody hohanina aza mety mitondra effet secondaire ratsy ihany koa Jesosy fa nitokana azona ihany ka dia ianao ary manatona anao izay amin'izao fotoana izao Jesosy mitondra an'ity zaza ity eo am-pelantananao. Ianao mihitsy anie Andriamanitra mikarakara ny fanasitranana azy amin'izao fotoana izao Jesosy jereo izy androany hoento ny fanasitranana Jesosy ireo ny anjelinao hikasika azy hanasitrana azy hampahery azy hanatanjaka azy Jesosy eo marary tokoa izany typhoïde izany manaitaina reraka fa androany Andriamanitra ny fanahy mahery avy aminao anie hidinao anatiny ary hitondra hery ho azy ianao, hitondra fanasitranana ho azy ianao, ny afonao mihitsy landevina ny loharanona retina rehetra, ny mikrôba sy ny zavatra rehetra nentina nitafiditra ao anatiny ao mitondra izany typhoïde izany Jesosy rakofana amin'ny ranao izany, ny ranao nikorina anatin'ny taovany rehetra any ary dia hitondra fanasitranana ho an'izany zaza izany amin'ny anaranao Jesosy. Tononay ny fanasitranana feno amin'izany zaza izany ho voninahitra ny anaranao rery ihany anie dia misaotra indrindra Jesosy malala, misaotra ny amin'ny fotoana rehetra teto fa nanatrika teto ianao, misaotra ny amin'ny zavatra vita teto Andriamanitra raha tsy ny asa ianao dia tsy ninona vitanay teto fa zava-poana ihany fa ianao ny asa, ianao ny nanatrika, ianao ny nomba, ianao ny nampahery, ianao Andriamanitra ny namangy, ianao ihany koa ny mbola nivavahana ary mbola ianao ihany koa ny amaly vavaka Jesosy dia voninahitra anie atolotra ifeno sy tanteraka ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay. Halleluja, amen. Izay no fotoanantsika androany samy hitahiny tompo daholo ary tsika rehetra rehetra. Halleluja, amen.